tafaraka indray isika tompolasy sy tomboko vavy ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS radio mada ary dia ao anatin'izany no ananterana ny arabo mba mipirarintso ho antsika menakafy tsy misy anavahana io fa na ianao eto tanyrazana na ianao any andafiny rika any ampitany ranomasina dia ananterana an'izay fiarabana izay satria iray ihany isika rehefa hoe malagasy izany. Isaorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka mihaontsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Ny miara-manonja MBS radio madamo araka ny efa mahazatra antsika verimberina ihany zay dia raha anao mazava loatra amin'ny MBS radio, amin'ny radio mada, amin'ny fahitalavitra MBS ary amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook. Ny faniriana dia ny hoe mba ahafahantsika miaraka eto zany ka ny fiarahana dia tsy hoe fotoana very fotsiny na hoe te resaka fotsiny eto dia nareo tsy mahita tao, tsy zay fa fiarahana zay iverina fa mba hitondra soa ho antsika menakavy, ahafantarana zavatra maro samihafa ary indrindrindrindra ahafahantsika misaintsaina tsara, mamakafaka tsara, mandinika tsara mba hizorana any amin'ny hoe fahatsarana kokoa zany raha hoarina amin'izao fiainana efa tena manahirana izao. Raha ny fandarantsika dia eo ny mpisehatra, eo ny mpamakafaka, eo ohatra ny namana fanira zafy manantany izay hiaraka amintsika eo ihany koa, eo ihany koa iny ampisehatra efa mahazatra antsika i Andriambato Montarson Alleluia zay rehefa alarobia ohatr'izao dia miakatra eto izy efa tazanao ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Ambohidratrimo sady questera fahatelo ihany koa izy eo anivony atemy Merapirenena ary sekretera general ny antoko Tiko Madagasikara. Maro ny zavatra horesahana eto fa ny nambara ombelombeny zany dia ny hoe mba hiaraka eto isika ahitantsika ny soa izany. Raha ny hoe fandehanany raharaha aloha zany zao eto amin'ny firenena dia manahirana. Miresaka ianao vidim-piainana manahirana io. Miresaka ianao tontolon'ny fampianarana manahirana ary lasatra any amin'ny torabato le resaka. Mpianatra samy mpianatra no fampitora-bato. Dikan'izany tsy misy mihitsy ny vahaolana aloha fa dia mesarotra ihany ny raharaha. Ankoatran'izany eo amin'ny resaka fandriampahalemana dia nainaina ny olona, misy ny efa tonga hatrany amin'ny hoe fampikapany famaka malagasy tompoko amin'izao fotoana izao. Raha ny any amin'iny faritra tsimo iny no jerena dia tonga hatramin'izany ny raharaha. Ny eo ihany koa dia mbola henona zany misy vakifasana hony. Ny resaka fanendahana tsy resahana intsony, misy ny tena hoe apotika ny fiainam-pianakaviana tsy mifandevo-maty ny malagasy, misy an'izany amin'izao fotoana izao. Ary ny resaka ady tany mbola mangony fotsiny, resaka tany 2 metatra, 2 metatra, 3 metatra no ifampitoriana any amin'ny tribunal na mpitsara ara-sahirana hoe zao ve dia tonga hatraty ny raharaha. Ny resaka sosialim-bahoaka moa zany dia efa io iarahantsika mahita io la isika ny tiano tenena dia hoe tena sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zany. Ary izay fahasarana an'izay dia tsy hita taratra mihitsy hoe raha oviana no mba farafaratsiny mba hoe miena izay fahasairana an'izay. Ny sakafo any akibo aloha zay aloha mamaika aloha afany ankoatran'izay dia mbola afaka resahana amin'ny fotoana hafa. Raha nytaninao zany ny olona amin'izao fotoana izao na andrenivohitra io na any ambanivohitra io dia sakafo any akibo aloha satria nona ilay malagasy. Ny vola eo ampelantanana tsy maharaka intsony fa ny hoe fietsika ivelany aloha zany ny tena abetsaka aloha hita amin'izao fotoana izao filazana hoe zao vahaolana fa ao anatin'izay dia tena mbola tena sahirana mihitsy, mbola tsy hita mihitsy zany le tena hoe fiantraikan'ny famahana ny olana. Ny raharaha moa zany any amin'ny fampianarana ambony dia araka ny nambara teo hoe raha ny Katso tonga hatramina torabato, zanaka malagasy samy zanaka malagasy no fampitora-bato. Zany no efa ran'le fiainantsika. Zany no hoe zavatra hita amin'izao fotoana izao. Ary io tsy hoe isika eto Madagasikara ihany mahita azy fa hitan'ny olona maneran-tany io tompoko. Hitan'ny olona maneran-tany io hoe zanaka malagasy no fampitora-bato. Inona le izy rehefa jerenao ane zany le izy dia hoe resaka bourse
resaka lisitra tsy mandeha am'izay loniny de avy hatrany dia mitonga ny fanamarena hoe lisitra na mpianatra amina fandraisana borsa aza tsy vitany mandamina azy ahoana moa no ahafahana hoe azahoana antoka ny resaka lisym-pifidianana ohatra lisym-pifidianana zay manaliny amatapitrisany nefa lisitra mpianatra amin'ny resaka borsa raha tsy voava fa lasa farany amin'ny torabato ilay resaka université ampanjakana ny resaka eto université ampanjakana ary raha vao miresaka an'izay hoe université ampanjakana zay dia université am-bahoaka ny université mantsy misy karazany roa ao ny tsy miankina dia eo ny fanjakana izany ka rehefa misy ny tsy filaminana eny amin'ny université zay anivo ny fanjakana de mazava loatra zany fa efa misy tsy fitoviana zany eo amin'izay seritra satria ny aty amin'ny université izay maleo tena tsy miankina amin'ny privé mandeha foana ny fianarana zany ary andoavam-bola moany mazava loatra zay mamprivé azy tsy asitsika discussion zay fa ny manam-bola de afaka mianatra any afahany aty amin'ny fanjakana dia zoan'le izy misy mantsy miteny hoe hianatra koa ve karamaina tsy zay mihitsy diso be zany fa zo le izy rehefa hoe université mpanjakana zany dia manana an'izay zo zay misy an'izay resaka hoe vatsym-pianarana sy ny kipitsopitsony isan-karazan'zay tsy eto Madagasikara ihany misy an'izany fa misy an'izany ihany koa any amin'ny université any ivelany any ary misy ary ny teratany malagasy izay mahazo vatsym-pianarana any amina université any ivelany any zany dia tsy tokony asiana hoe resabe momba zay fa rehefa zoan'le ankizy le tanora ilay vola zany zay kipitsopitsony any de tokony omena azy ara-potoana sy feno ary zay hoe fandaminana n'zany lisitra zany dia tokony zany hoe tena mipetrapetraka araka ny tokony izy fa matoa reny mitranga dia taratry ny tsy fetezany fitantanana eto amin'ny firenena voka-javatra daholo ane reny vidim-piainana tsy voafe resaka lisitra ry amin'ny borsa de efa tsy voafe nefa ianao zany mieritreritra hoe mbola hitondra katimanda hony araka ny teneniny sasany zany tsy zay mamorona io ara tsy voafe lisitra amin'ny resaka borsa de efa tsy voafe de ahoana moa zany no afahana milaza ny amin'ny hoe ho azo antoka ho azo atenaina ny resaka lisym-pifidianana raha amin'izao zavatra ao lisitra kely ery amin'ny resaka université ary tsy voafe anao ko hoe tena zao zany ny resaka lisym-pifidianana dikan'izay mitombona tsara mihitsy la hoe tsy lasa ntsony raha tsy mandeha amin'ny resaka fampidiniana ambony latabatra mihitsy aloha ny zay rehetra voakasiky ny raharaha-pirenena araka ny teny député Brunel hoe fa nga nianina rery ty fireneny ty samy tompony ity fireneny ty daholo tompoko isika menakafo zao mifanontaniana de ao no miteny asa moa zany zao de hoe niotoyan'iny raha Brunel iny anahoana inona ny hoe fepetra ho raisan'zay hoe any amin'ny atoko misy azy any tsy diratsika lava momba zay fa andro zareo any zany fa le fijoroana amin'ny zavatra marina aloha sy ny zava-misy de tena ilaina le izy savaranonando ny momba an'izay fa avy hatrany dia ho raisitsika ny ampisehatra izany Andriamatoa Montarson alleluia tonga etondray ianao miarabanao aloha miarabany rina miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra ao ambadika ao teknisian'ny MBS miaraba ny vahoaka malagasy ko na ny eto an-tanyrazana na ny ampitan-dranomasina tratra izao andro anio izao dia tonga eto amin'izao fandaharana miara-manonja izao ny tena hiaraka hitafatafa hidinidinika amin'ny faniry ampahafantatra ny vahoaka malagasy rina ny vahoaka malagasy dia apetratsika eo amin'ny tompo zany fa izy ny mandahatra ny zavatra rehetrako dia ndao raha rina eny ary ka teo moa zany efa nisy savaranonandro ihany raha fitinina tsotra le izy de hoe tena manahirana sy misafotofoto ny tonga de atao mihitsy fiainam-bahoaka am'izao fotoana izao ny any amin'ny fampianarana ambony io togatrany amin'ny resaka torabaton'ny mpianatra resaka lisitra mandeha am'izay tsy mandeha amin'ny loniny
raha ny reportage nataon'ny mpanao gazety tany no alalana an'izany a ny resaka vidim-piainana io de hoe tena miteny zany ny fanjakana hoe tsy mahazo mihoatra an'izao ny PPN de namoaka chiffre be deabe izy ahoana mba fahitanao azy izay indrindra avero kely ny zavatra ny teneny indrina namoaka ny fitondram-panjakana zany hoe amin'ny fomba ilazana azy zany de tsotra hoe manao blocage de prix izy zay famerana ny vidin'entana zany hoe blocage de prix zany tsy mahazo mihoatra an'izao tsy mahazo mihoatra an'izao tsy mahazo mihoatra an'izao miala tsiny arina fa mifamakiko an'izany fijeriko an'izany fiheverako an'izany primaire be zany a fanapahakevitra zany primaire be zany tena ohatrany hoe le olona le tsy mbola mahafantatra zay sehatra ny varotra mihitsy de manao hoe fierana ny vidiny zao fierana ny vidiny zao miala tsiny amin'nga ministra mivarotra miala tsiny miala fondro fa na tamin'ny andro ny amiral dideratsiraka ary miala tam'izay izy fa tsy nitondra fampany lahatra ny savony lahatra ny menaka ny lahatra zay ny nefa rany de nelany zay fa nanao ny liberalisme de natsaraina ny sehatra ny varotra fa izao nge voafehatsika ve bloqué atsika koa ve ny prix ny transport satria mifandray tsy maintsy mifandray fandray zany miresaka PPN de transport ny volatsika amin'ny krisy isan'andro vidiny zay indrindra mieny isan'andro raha manafatra zavatra tsika zany androany hoe lanjambola io zany ny lanjambola raha manafatra zavatra tsika hoe arivo ariary ny vidiny androany vokatra le fikrisana lasa 200 afaka herinandro ny prix ny transport le transport miakatra nge tsy de le hoe ohatra bixi hoe aitretiko atreto de 300 de lasa efa tsy zany ny terminal conteneur mihitsy eran'izao tontolo zao no ifandro teny reto mpanambola de lasa miakatra be $1 milliard zay de voatery netraika any am'le transport le izy transport conteneur sy ny sisa de netraika any amin'ny vidin-javatra de zao raha mifanontaniako am'le ministra ny varotra raha amin'ny andro tamin'ny voalohany volana atao hoe tapaky ny marsa zany le olona ny vidy entana fantatra ny freiny fantatra ny masokarenany tany masokarenany sy ny sisa androany ianao manao hoe bloquena ny prix de ahoana zany ty zavatra nataon'le olona ty prix bloquenao tsy za asa izy na mandray manao mihevitra momba an'ireo vidin'le entana nataon'le olona satria miatraika am'izay ny douane ny vidiny transport ny tombony alain'le olona fandringondringotra daholo le izy rehetrarehetra de mihevitra an'izany ve ty blocage de prix ty ny eniko tamin'ny RFI tamy vaovao tamy valo sasany de zao hoe any Madagasikara ho atao ny subventionny vidin'entana ilain'ny olona andavanandro tonga dozy aho atsaiko hoe tsy marina zany tsy mahamarina tsy mahanam-bolany zany io fanjakana io marina aloha fa misy fomba be deabe nge anaovana an'le hoe subventionnena TVA ho reconsidérena hoe 20% de tsy atao 20 fa ohatra hoe atao 10 ny frais de douane ohatra ampidinina ny transport ny prix kafin'le entana mihitsy zany hoe iny prix kafy koa assurance fret manafatra entana avany andafy ianao de ny prix any douane vidiny io entan'io midiny eo ambony sambo no amezana an'le prix ana douane de karaha io no ataonao hoe kitianao frais any douane kitianao TVA zay ianao vao manao an'le olona hoe mba tokony ho ataonao raha eo am'izao zany io fa efa nidina marina dia mba tsy ho asonitrareo araka ny tokony ho izy io zay fa le hoe blocage mihitsy tena tsy petrahy ianao amitoran'le mpivarotra nga ministra ny revient ianao 1000 ariary hivarotra an'io 1050 ve anao ohatra raha zay ny blocage ataonao hivarotra an'io am'izany nefa ve anao nefa enao olona manambady amanjanaka mbola tsy ao sarza hoe niofatrano hoe njirama sy ny etsetra am'le mpivarotra fa mbola hoe nitombo fotsiny zany mbola tombo primaire be zany hoe zao ny vidiny de amidiko an'izao de io nitombo fa tsy zany mbola ao dolo ny sarza
tsy varotra ny hoe ronjato sy arivo akory ianao ka ianao no anao hoe bloquena amin'ny prix de hevitra ianao zay mihitsy ho an'ny gouvernement ray manontolo mihevitra nareo a fa nareo ny tena manam-pahaizana fa nanapa-kevitra nareo ny tena olona tsy de mamely mihitsy fa tsy mihevitra an'le izy za mihevitra fa zao tsy zay angamba ny fomba fisehony fa nihevitra n'ireo parametra rehetrarehetra reo nareo de mbola andinika hoe ahoana ny anaovana azy matoa ny RFI miteny hoe isubventionné ny vidin'entanareo a zay mantsy mety kokoa zay no ty hoe blocage de prix ty fa ny manahirana am'izay manam-bola ave mifanjakana malagasy fond souverain indray angamba no ahena raha izay a de mety ho tonga am'izay fa ny effet d'entraînement en fond souverain io efa mitranga tatarainy riny io tsy voalohany bourse zay nge tena bazin'le problème eny akatsy fa aza miresaka hoe ny digitalisation hoe ny liste tsy manja tsy zany fa mba teneny marina fa marina ihany no manafaka anareo teneny marina hoe ny vola re tompoko ny manahirana vola ka zao nge riny eto anatin'le budget mihitsy raha mampiditra 1000 milliards ariary ny fanjakana malagasy makany amin'ny trésor a firy makany amin'ny fond souverain de tsy mahazo araka zay tokony ho izy tsony le ministère de mitranga dolo tsy ho bourse io ihany ingeny tsy voaloha ny paramedy ingeny tsy voaloha zavatra maromaro ingeny ray tsy voaloha tony le orinasa mpanao lalana orinasa karery riny trosan'le mpanao lalana marina moa fa nga iny efa resaka hafa iny fa miverina eto am'le vidin'entantsika tsy ary zao no tena mampalahelo am'le izy zay mantsy a le hoe réaction le hoe valiten'ny fanjakana zao zany natao a de zay le hoe blocage de prix no atao fa raha ohatra izy mantsy manao an'le anao concertation tadidinao nisy resaka an'izay am'ireo mpandraraha ny valin'zany mety mbola afaka enimbolana zao nefa le izy nitranga za mofo tipaina nge niainga 2000 de lasa 3000 zany hoe 50% to bloqué anao 2000 ve ary ho vidy mofo tipaina io sa ho ataonao hoe 2500 ny olona mpanao mofo tipaina nge ka antim-pivelomana io aloha fa aza de eritreretina hoe le mivarotra antim-pivelomana io raha tsy mandeha io a izy ny sahirana amin'ny fidiram-bolany donc tsy hiezaka amony tena mihitsy izy fa hiezaka ampandeha an'le any tena mitsinjo za tena mihevitra hoe mitsinjo ny olona reo satria zao nahita tamin'ny herinandro ambony mofo gasy 500 de lasa natao 1000 francs tsy nisy ny vidiny mofo gasy ny teny aminay aloha farafaratsiny de naverina 500 fa somarina ena kely koko sady lasa natsatso izany rehetrarehetra zany ka izay zay nanaovako hoe ireo io ny asa mandrarany tsy hanao zay afateny io mihitsy ny mpivarotra mba eritrereto zany fa tsy nareo ariam-boly latabatra reny mieritreritra hoe zay no mahafantatra manana ny hevitra hieverana nyty sehitra ny varotra ty de manao blocage de prix zay raha vita ny décret nge de mandeha zao tsotra kely ny mitondra firenena fa eritrereto fa tsy zany mihitsy ny mitondra firenena tsy vitany hoe manao décret nareo de blocage de prix de hidina vidim-piaina tsy midina io raha izay no eritreretinareo atao azy na anao andeha marché noir na de ikoma ny effet mécanique an'izany tsy hivarotra ny olona de hikorotana le vahoaka raha vao mahafantatra ny olona hoe raha ohatra izy zany nidirana tombom-barotra ohatra hoe 100 000 francs le mpivarotra hoe 2 alina ariary isan'andro tam'le varotra zao manao blocage de prix anao de lasa 2 arivo isan'andro no azo tsy hivarotra eo tsony izy tsy mahavelona azy mihitsy le 2 arivo zay de tsy andeha arak'le de zao tsy hivarotra mpivarotra de etraika any am'rety de isaritaka tsika menaka fa mihevery vorindray nareo androany de hevero zay zavatra zay fa tsy mandeha am'jeloniny zany ary de mino raha ohatra moa diso ny teny ka ozonareo hoe nenareo ny marina de amafiso hoe zay de manamafy fa atao blocage de prix fa za de manao hoe le hevitra le hoe subvention marina fa sarotra zany amin'ny firenena malagasy ohatra zao satria le etra miditra
efa miena vokatra le activité vokatra le asa amandrara tsy de mbola tomombana tsara zao ny tourisme vo iverina dia kely ny fidira ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana noho izany a kely ny fahafahana anao subvention ka raha anao subvention tsika de volana everina ho azo a mbola miena ka de ho sahirantsika menakavy a fa de nareo moa mahita hoe aizany tokony hokitiana atongavana am'izany saiko hoe ny borsa ihany tsy ho voaloha mihitsy tsy maintsy kitihana ny zavatra hafa mantsy zay effet mécanique zany tsy mifamitaka am'izany ny lalana ve zany tsy anao tsony sa de tsy fantatry tsy mifakahita tsony ty zao a ohatra anankiray andriamato motarson alleloia ohatra anankiray tam'le hoe famerana vidin'entana nataony fanjakana menaka ozy a dia eo anelanelany 700 sy 700 ariary ka hatramin'ny 500 sy 700 ariary zany hoe eo amin'ny 50 000 francs latsaka kely eo zany fa le menaka io zany misy karazany de rehefa mandeha mividy menaka ianao zany misy le qualité de mbola misy hoe soja azo avy amin'ny tournesol sy ny sisa fa mbola misy an'le menaka mandry any am'le qualité zany a de efa hita hoe le saramba ben'olona de any am'le menaka mandry le menaka mandry anga zay resan'riny zay ka ato mantsy izy miteny hoe 700 sy 700 ariary ka hatramin'ny 500 sy 700 ariary arakaraka le qualité zany no zay no nanaovany an'io zany zay le prix misy elanelan'zay fa rehefa mijery ianao zany a de ny akamaroan'le olona le tena le saramba be mbahoaka le sahirana misy menaka mandry ve misy mitelo hoe misy menaka madio ve de avy le anankiray misy menaka maloto ve inona ary zany oa finy zany menaka maloto le menaka maloto zay le fomba filazan'ny olona azy le menaka maloto zany efa le tsy tena le menaka le tena le voadio tsara fa hoe mandry sy ohatran'izay lasa any zany ny fatraran'le vaoka malagasy fa tsy afaka misitraka intsony izy an'lay tena hoe qualité eo amin'ny resaka ppn amin'ny lafarina zao de misy hoe lafarina mangazo zay nyresahana teto hoe anisan'ny tena hoe ambany be zany ny resaka protéine ao anatiny manapaizana ny nanazava an'izany tsy Madagasikara ihany manao lafarina mangazo fa trany Cameroun sy Congo sy ny rehetrarehetra any eo amin'le qualité zany tsy afaka tena hisitraka tsony le olona satria le fahefa mividy ambany io ngamba tsara ajerena kely ahoana tsara le fahefa mividy am'izao fotoana zao aloha satria mifamatotra daholo le resaka orina de malahelo am'laza resaka le hoe lanjam-bola mantsitsika fa le fahefa mividy ohatrinona de ahoana de fahefa mividy zany lasa resa be mihitsy amin'ny sehatra iraisatoekarena zay mantsy no résultat-ny fitantanana ara-toekarena taux de croissance zany mbola taux de croissance zany fa le fahefa mividy taux de croissance de ao koa ny inflation zany rehetrarehetra zany mitambatra no miteraka an'le fahefa mividy ny karama farany ambany ange am'izao rina toatra ny 200 000 ariary ny isam-bolana karama farany ambany any misehatra tsy miankina fa misy mikarama raha etsy ariary isam-bolana mbola misy mikarama latsaky zay any théorie tsy hoe ny théorie tsy théorie mantsy zany fa zay aloha le lalàna zay aloha fa zao misy tsy mahazaka an'izany ny mpandrara ohatra hoe manœuvre le mitona bridge fasitra sy ny anina dozy hoe 5,000 sy ray alina dia 5 alina sy ray etsy no ameko an'lahy de sainao miditra sainao miditra tsy sainao de zany lizy ange lasa ohatra zay ka itsika eto raha le zavatra théorie fotsiny no soratana hoe fahefa mividiny malagasy tompoko tsisy tsony tsy resahana tsony zany satria zao tsy mahavely tena ny karama malagasy de zay ny mahatonga an'le hoe informel ary rehefa mandeha le informel de zao le tsy fandoavana etra ny be dehibe ao anatin'izay de mitraika any amin'ny raha fanjakana ihany tsy misy ny vola miditra de lasa sahirany ka ny tena tiana atongavana mantsy mahatonga ny rina fahazahoko azy mahatonga ny rina amin'ny resaka an'izay de zao hoe le vidina menaka tenenina teo za aloha zao de zany blocage de prix nytenenina zany ange raha nitako amin'ny Shoprite ange
eo akaiky mipri any am soprite zany sy any am coran misy menaka an'zany marina fa misy eo am coran misy eo am soprite hoe menaka huile d'olive nge efo 30 000 ariary de ohatrohatr' zany ke tsy zany akoriny hoe ho bloqué anao ka zay le izy le hoe prix bloqué zany misy karazana ho bloquena le an'le mpivarotra kely ery zany fa le grande surface zany tsy satria izy manana etalazina menaka be debe ny prix asa hoe lalatsaina toy inona ny eritreritindry zareo zany nafanina mokany zao le chiffre zao zay zany le tena fanontaniana lehibe mihitsy hoe lalatsaina toy inona analyse toy inona asa hoe ahoana asa ahoana ny fomba fahitanao an'zay ka zao ny fahazahoako azy matomatsy fanjakana namoakan'io de nisy nanana raisonnement izy zany ny aingany de base de données zany misy base de données hoe am'reto le mpivarotra kely reto le mandeha grossiste sy ny etsetra dia zao ny prix mivoaka zay zany le izy kanefa zao mpivarotra mifahafantarako azy re mpivarotra kely eny anelakelan-trano reny sasany inge mividy le any am soprite le 9700 ariary de mba amidiny eo de amidiny ohatrany hoe 10 000 ohatran'zany mahery any de zay angamba mahatonga an'io blocage io ka zao ohatrany sarotra be hitenenao hoe mety ve zany le fiarina ty am'le mpivarotra kely zany tsy afaka mividy zao karazana menaka rehetra zao satria ny olona tsy mahatakatra an'izay nge ianao nge samy mba te hivarotra huile d'olive fa ny huile d'olive mety miainga any am 20 000 ariary 30 000 ariary mbola misy hoe menaka tsy misy cholestérol le ambany cholestérol aka io nge rehefa végétal aloha de tournesol le karazana de mba fa mety zay ara-pahasalamana zay fa ny tena problème dia ny hoe tsy mana-tsafidy le ny amin'ny épicerie de eny no anaovana blocage fa ny any am grande surface manana safidy ny olona te hividy an'le 15 000 lenao ianao te hividy an'zay de ohatr'zay zany ny fomba ka zao ity blocage de prix ty zany ho an'le épicerie ty tsy fantatro koa moa na ny épicerie eto Antananarivo fa raha ohatritsika hiteny hoe mandeha eny enelanelana akazo be sy mahitsy mbola akaiky ary zany mbola akaiky zany ka zay mihitsy ny fidianako an'le torana miatra any ve io zavatra io tena zavatra nitranga nge rina tam'ty fitantananyty ministra manam-pahaizana mivarotra ty de zao izy nge no mivarotra de na mivarotra lasantsy andray lasantsy mivarotra sma eny ambony sambo no mividina izy no mividy de inona de ohatr'zay zavatra nataony tsy nanitatra n'le setra izy tsy nametraka tsara ny plateforme iarahana am'le importateur izy hoe zao no mba besoin firenena zay no anjarany nge no mamoaka an'zay de anjarany importateur no manao hoe ty no zavatra iverinay fa ainay kokoa no manao mitatana azy de zay fa izy mihitsy no manao an'le asa fivarotana enimbolana tiarina tsy mandeha am'zay lony ny PPN eo izy vao mikropaka hoe anao blocage de prix tsy mandeha am'zizy nge zany andriamato ministra tsy araky ny tokony ho izy zany fa miverena subventionné io raha mahita volonareo fa le blocage de prix alao le mpivarotra kely ataoko hoe aiza re zany no eritreretako hoe exemple tena mety ndao anisotro ohatra ka tsy mety zay fa le mpivarotra hoe mandeha bisikileta tapakandro izy mividy an'le entana ho amidiny azony rina iny zany tsy misy hoe raha nyresahana de hoe tsy misy vola miala aminy satria izy bisikileta fa misy aina miala aminy de izy mividy de ahoana ny tombombale somary mialala kely ny reny ohatra zany zay tena lasa sahi le blocage de prix resaka daly io ozy ny fitenenana tsy mandeha am'zay loniny io raha ara-toekarena tsy mandeha am'zay loniny io tsisy resaka politika zany tena resaka katsy tena fotsiny zany fa zao mahitsy araky ny tenin'ny RFI hoe any Madagasikara de misafidy ny anao subvention de prix zareo ho fietrena ny fidangany vidim-piainana dia misy ho saintsain'ny ministre ny commerce angamby zay resaky ny RFI zay fa ity blocage de prix ty aloha anti-économique io zay ny feny
zay raha vao hoe économie libérale ka zao nge ndraso aloha rina ny hoe économie libérale ny à l'opposition zay à l'opposé an'izay ngamba de zao hoe ny économie dirigée mba tsy tenenana hoe socialiste sy communiste fa zao l'économie libérale vo teraka tam'ty le mondialisation ty ange nanamafy an'lizy lalàn'ny tolotra sy ny tanaty zay ihany de zao io atao malalaka de mihetsika ny mpandraraha de velona amin'ny firenena fa tsy mandeha am'izany économie dirigée ity resaka blocage de prix ty tena économie dirigée araky ny endriny nahafantarana azy io tsy nitondra gorona moa ny fiteny azy borona daholo ny firenena zay nanao an'io lasa nahantra fa tsy nandeha araky ny tokony izy ny fiarina borona misy koa ny teny hoe gotry zay de mampalahelo ka aza miditra amin'io fa sady efa tsy nandeha ny toe-karena hatram'izay mbola tsy hoampandehanina ndraiky io vao miany efen'io raha ny am'y volana novambra zava-doza raha inao zao no anontaniako satria mantsy tamin'ny andron'ny deuxième république ny tena nainona an'izany ny ainana moa zany ankizy tateorina tsy mety hoe tsy niaina fa ho an'izay niaina an'izany dia hoe ny fanjakana daholo nanao an'izao mifanjakana daholo nanao an'izao de hoe soratana amin'ny carnet sisa menaka sy ohatran'izany fa nahazo vahana amin'ny marché noir le varomaizina ary tam'izany no ny atombohan'le hoe varomaizana satria riatan'le fanjakana avy aty ambony ety de iny am'izay de ahoana zany le mpivarotra manao nikajiny eo sy ny sisa te antany am'izao hoe raha zao ny ainatsika mitobaka aloha ny entana fa le vola mihitsy zany lefa mividy mihitsy ny tsy ana fa de jerena fotsiny tamin'ny andro deuxième république ny entana mihitsy ny tsisy eny ananiny eny fa nahazo vahana ny varomaizina misy manafina entana sy ny sisa satria hoe alao aloha reto mba hanango kely ohatran'ny resaka lasantsy io zay manana lasantsy firenena manana lasantsy am'izao de mikajikajiny azy aloha de tsy azo atao tsy afaka miditra am'le hoe afamerana le vidin-dasantsy amin'ny setraresam-pirenena aloha tsy azo ferana 108 izy zao maly asandroany izy zao fire de latsaka kely 102 de lasa 120 de lasa 130 zay le lastika be arakaraky le tontolo iainana zany eo amin'le toe-karena ka ny tiako antanina hoe aona ny resaka marché noir raha mony hoe toe-javatra ao anatina crise tahaka an'izao ny entana aloha am'zao betsaka aloha kanefa tsara fantatra ihany momba an'io ndraso aloha mba tiako miresaka mantsy ianao hoe tamin'ny deuxième république sy ny sisa miverina kely am'le contexte général ny zava-misy tam'izany fotoany zany rery vahoaka malagasy raha mahatsiaro nareo ny PPN ny resaka eto tam'izany mantsy fanjakana socialiste révolutionnaire tsy mandoalika zay ny teo de ny zavatra natao mividy mihitsy tsika de borona ny vola ivelany de tsy afaka nanafatra zay angelo mariny fa tsy style daholo ny be resa be daholo ny rehetrarehetra zay tsy afaka nanafatra tsika tsy nisy ny menaka tsy nisy ny savony any andafy hoe ividy savony manitra mehezan'ny olona tena mehezan'ny olona nandeha tany aho de mehezan'ny olona tsy savony vyany am'lisa fa firenena ahoana ty zany de ohatr'zay zay le zavatra ny tranga de inona misy olona manafatra savony de no ny antony maro samihafa matafavoaka izy de lasa varomaizina ifandrombana le izy na ny menaka na ny savony de zany ka ity tsy ohatr'zay ity afaka manafatra ny olona volany tsy maraka satria ny vola gasy miena isandro manalina vidiny de melafo andro manalina le zavatra farana de raha tonga ara le zavatra hoe misy fa lafo de lasa inona ny tena reny resaka le hoe menaka afarana amin'ny kapsily afarana amin'ny mady koa vary sy ny sisa afatra lasa aty Antananarivo ange zao efa misy mividy menaka amin'ny sase oka aloha azava tsy hoe atsasa litatra na tapa litatra eny mitovy ihany moa zany ny tapany na ray litra na atsasaky mifefany fefa amin'ny sase zany zao nao fantatra tsy fantatro zany na fantatro reto fanjakany reto de zay no mahatonga le hoe mivaromaizina angamba tsy misy hoe ataovierany sotro
zany inge zao ny famarana menaka de vary ngamba ho tonga mihitsy any am'le hoe matykoa rivo de efa misy an'izany de misy an'izany ho tonga am'izany le izy satria tsy verina tanteraka any am'le hoe fa efa mividiny malagasy mantsy le izy zay tena misy olona tena mipitsipona zordira tonga dita mazava be tombo be ny pitsipona zordira de efa misy miady eny eto am'ty dabo ty anahako ty fa de za ihany misavy eto de lasa ohatry zany zany ve nitondronareo lasa zany ny fiainany vahoaka malagasy de mbola iorakorakinareo hoe tena mitehaka fa tena nandrosotsika everiko fa tsy de mety loatra zany fa mba tokony hevitra hoe aizany tena mba mahampety an'ity vahoaka malagasy ty fa raha ity vidim-piainany ty no ataonareo ohatran'io morona ho any amin'ny vary maizina io satria tsy andeha araka tolotra nge tsy mandeha araka io loatra hiakatra amin'ny prix ny transport maritime de ny lalana zao ahoana misy miitsoka any an-dalana any nefa le olona efa nanao kajy izy hoe mbola ny transport maritime nge ny resantsika hoe niakatra satria ny terminal contener ny io fa ny lasa ambony de ambony mihitsy fa ny transport terrestre mbola eo ny lalana ratsy be de mbola eo amin'ny manutention hoe dokera sy ny etsetra zany mbola izy daholo bloqué tsy fantatro hoe rina fa de mampanay ny amin'ny resaka fanapa-kevitra ty moa zany androany 6 avril no sa tamy vina tamin'ny herina izy namoakan'io tamin'ny herina izy namoakan'io raha tsy diso tany amin'ny dia everina kosa fa mba hevitra an'io izy hoe inona metimety kokoa re fa tsy de hijanona fotsiny amin'io io ange rehefa manao hoe manao manapa-kevitra ianao ka rehefa hita fa ohatrany hoe tsy de mipetraka tsara le fanapa-kevitra tsy mahamenatra mihitsy ange no miverina hoe misy fantsina indray de hiverenana ny fanapa-kevitra ka lasa andrakandrana ve zany le fitondrana firenena hoe atao ty de mody miteny ianao hoe misy donné vaovao misy zavatra hafa indray re tompoko mipotra ka dia averina manao fantsiny ohatran'le gouvernemanta ihany io mandeha kely de alao mboarina indray fa ohatrany tsy nety ty de ka zao nge raha gouvernemanta kosa ny resahanao zalo ohatra fotsiny eno fa vina moa izy io ny nety hitanao am'zay zay de ohatr'izay no azo resahana aloha am'ty hoe fiakarany vidim-piainany ty fa tena miakatra tokoa miakatra miara-miakatra mijirama le vidim-piainana de miara-miakatra ny ofatrano iny ko mbola izy ko iny fa ny sarety hitanao eny an-dalana nge am'izao le mitondra le hoe miova mitondra inona moa zany mitondra fitaovana fa nifindra trano le olona zany ange zao mibetsaka rina raha vao akaitsy farany volana zany ny sarety hitanao eny an-dalana satria tsy voaloha le ofatrano tsy hoe zao anao tsy nalofatrano de miala rapitso seza fandrina zany eny ambony eny matoy anao miala androany efa nisy ray volana roa volana telo volana zay tsy voaloha mampalahelo mampalahelo ty zany ny be debe eny an-dalana am'izao ary dia lasa miteraka ka zay le izy ny fiainana andavanandro ny ao anatin'ny fisainana moa zany de le hoe mipepenina de inona ny teneniny madama mba mampime nge fa misy mpanara-maso ny vidinetana ozy tety hoe nandalo taiko tany amin'ny soprety anga tsy fantatro mba tsy tenenanao ihany de ny prix am parfum nalainy rina zay lasa miverina tanteraka any am'le hoe inona ny espace vectorel amin'ny fomba tenenana tena hoe analitika be zany inona ny singa rehetra raisinareo ao anatin'izany hoe zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro zany fa miparfum ve ao mosaraze ve ao azonao ao anaty raha izany no ampidirana tsy niova mividim-piainana zay aloha satria reo tsy de mihetsika mihitsy mividin'ireo fa raha hoe ny ena ny vary ny menaka ny savony vary ny menaka savony siramamy lafarinina gazy aramoa zao le nampidinina de nampiakarina de ohatr'izay gazy zao ato hoe 24 000 ariary izy ka hatramin'ny 82 500 ariary io no navoaka eny ka misy le lanjany samy hafa zay misy lanjany samy hafa lasa zay ka niakatra izy zany ka zay le izy hoe inona le singa raisinareo
ao anatin'le arona mifehany hoe fiainana andavanandro fa raha tena le fiainana andavanandro hoe ppn zava-doza ny fiseho ataovy ao ange ny hoe metre carré ny ofatrano moyenne ny ofatrano metre carré zay moko ny fomba fikajy azy rehefa anina hoe zao metre carré zany ny everina fa vidin'ny ofatrano le tia Tananarivo amin'ny trano hoe ohatrohatro zao hoe 2 pièces na 1 pièce everina reo fa tena mampitsangam-bola hoe ahoana mbola mahavelona an'ireo efa tamin'ny taona efatra amby 700 nanao an'izany fanontaniana zany ny banque mondiale nge hoe fa ahoana no mahatonga an'ireo mbola mitsanga an'ireo vahoaka malagasy reo fa izao zay fanontaniana zay tena mipetraka ankehitriny ary zany moa matetika mahatonga ny mpitarika politika sasatsasany hoe efa tafahoatra amin'ny mety ty na ny député ao anatin'ny fitondrana ary ange efa manao hoe tafahoatra ty fa inona no mahatonga an'ity hoe maninona mbola velona reto olona reto zay ny zavatra azo resahana amin'iny riny maninona mbola velona reto nefa ny condition zany tena enjana be eny ary efa misy ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ny soratra dia alonga amintsika hiditra kely amin'izay aloha raisitsika ny faneho-kevitra avy any amin'ny mpanaraka amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia mitondra itsika amin'ny resaka manaraka zany iarahana amin'Andriamantoa Motarson aleloia alefaso ara i Saka Randria Mitantso zany salama daholo izy dia miaraba ny Saka ihany koa manaraka andray i Mia Ranaivisan bonjour miaraba ihany koa izy dia faly miaraba ny Mia manaraka andray i Tovoa dia miteny avy hatrany izy hoe faly ny fosy fatafahoana mifanatro tava ohatr'izao mahafinaritra Zokoberina Andrianala Rabemananjara mankasirika anareo rehetra za moa zany nyteneny fa ny ekipa rehetrarehetra ato dia akasitrahana daholo na ny miseho eto amin'ny écran na ny ao ambadika na ny any amin'ny faritra ihany koa dia maro ny namana an'izany akoatran'ny zay mbola misy ve ny faneho-kevitra ao dia tena mitrosina amin'ny tany isika vahoaka gasy araka ny teneny mitovy ihany zany zay ny vokatry ny hoe adalana ataon'ny TGV mpividy brocatera mpamelona vahiny zany ny fahitan'ny olona azy ary io brocatera io dia tena betsaka amin'izao fotoana zao satria taratra ny fahatrana daholo zany tompoko salama ozy izy raha fanomezatso rado dia salama ihany koa ny eto i Wilkoff moa zany miaraba ny miara-manonja rehetra ozy dia mankasitraka ny vaovao tapapita ty aminay vahoaka hatrany ka zay ny tena zava-dehibe satria ilaina mahafantatra ny zava-drehetra isika amin'ny mianakavy zany hery ralibenja zany bonjour avy aty Brest ny ao Brest ao amin'ny alalan'ny hery dia tena manaraka isanandro mihitsy dia akasitrahany hery zany ao Brest ao sy ny teratany malagasy any Brest sy ny any Frantsa ihany koa i Bruno Ramanitra miarabanao Andriamatorina Rabemananjara zay no izy mety efa ty amiko moa zany fa tsy zarery no eto aloha i Tina Rakoto i lahaly aby misaotra faniry tsy nanadino ny vatomandry lakaesta manoro nomaly omaly moa zany dia noresahana ny tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany Rakoto Armanana Robert Michel miaraba miara-manonja rehetra eto Madagasikara sy ireo mpieno avy any ivelany dia miaraba anao ihany koa i lala kokoa miara-manonja ozy izy enjana be ho an'ny Rajoelina ireny teny mahery nataon'ny député Brunel ireny tena tsy zakany lohany asa raha mba mety ho tonga saina na tsy eka député Brunel moa zany efa ino ny zavatra nyteneniny ary izy dia manana compte rendu araka ny tenenina teto amin'ny vahoaka zay any fidy azy dia tonga dia mahitsy fitenenana na mpanoana ny fitondrana aza izy i Andry Naivo indray zany tsy nianatra étude de marché sy économie mihitsy ny ministra ozy araka ny fahitany azy zany fa de hoe bizina no atao zany ka izany no ampiasainy an'io SPM io fomba fijery zany fomba fijerin'ny olona amin'ny toetra raha zany amin'ity resaka économie ity zany dia i Manoarijaona Alexina zany dia salama ozy izy tena moa avy aty tena moa izy avy aty Ambomiadana Andramasina fa izany hoe mila ravinahitra aty Ambanja toraka voninkazo ho anareo rehetra ao amin'ny miara-manonja fa mahafinaritra mankasitraka antsika rehetra eka itsika moa ora ihany
ao anatin'n'itya raharaha ity rehefa marary ianareo de marary ny vahoaka malagasy. Jean Claude Rasoa Maefa misaotra anareo manentana sady milaza ny vaovao marina ka iainantsika isan'andro ny zavatra resahana. Zay zany ny momba n'ireny fanehokevitra ireny. Toy ihanytsika Andriamatoa Motarson aleloha aly resaka vidim-piainana na ho ariva eto ary ny andro ny andro tsy ho vity ty resaka vidim-piainana ty fa io aloha izy io zany ny resaka transport efa nasitsika resaka kely ihany io transport maritime teo fa le anatiny ihany ko zay mifamatotra amin'ny resaka PBN amin'ny teny zany hoe ny lalana ngazo hoanina sy ny sisa anazy ihany zany zay no fomba fijeriny. Fa rehefa lalana aloha zany no mandeha amin'ny tsy valehany tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny PBN io ary lalana eto amintsika mepodika ihany. De mamerina ny tenin'ny rina fotsiny mandeha amin'ny tsy valehany izy ny lalana tsy valehany de efa ny fanjakana prend le chemin du lalana amin'ny tsy valehany de efa zay zany makany iny fa nytiako tenenina ry faniry ato amin'le resaky fitatera rina ato amin'le resaka fitaterana de izao hoe miverina kely amin'le ministra ny fitaterana zay nambaran'Andriamatoa Ratsirahonana moa hoe de olona avy amin'ny avy dia manaraka tsara mihitsy ny zavatra mba fanapakevitra raisin'ity ty ministera ty ary ditako fa mba manao araky ny tokony ho izy fa hitako koa nefa tonga de ny valikafatra vany amin'ny atokony olona sasany tsy mahazaka ny zavatra ataonyity ministra ty hoe fomba hitenenandrareo azy de zao ministra miseho milay tsy mahalala zay ambonin'ny tany raha diako tsotsotra amin'ny teny gasy zany zay ny fomba hitenenany azy de za mampirisika mihitsy hoe Andriamatoa ministra tsy ny olona rehetra no faly am'izay ataonao fa misy ny tsy faly misy ny mbola gagagaga hoe fangany io vahoatra zany ty fitantanana amin'ny fireneny ty enao mantsy ny namoaka le teny hoe resaka mafia le resaka sécurité aéroportuaire mandray vola izy ao anatin'ny bieny vola avy etrany de tiany de avy eo tsy misy tonga any amin'ny ACM borona mosa agotra zay fahity lasa ka zao mazava be zany araky ny teninao Andriamatoa ministra nisy ny fanodikodinana an'io volan'ny ACM io de ny direction ao aminareo zany ao amin'ny ministera io tokony na ny ACM mihitsy ny tokony efa hitory hoe pour détournement any zavatra miseho zay efa mekanika an'le zavatra ny teneninao zay fa tsy hoe misy tsy fitiavana eto na fankalana eto na anina fa mekanika zany fahity ny ACM aveo avela ho fahity tsy mety zany rafitra napetraka mihitsy iny isehatra eo amin'ny fitaterana nabakabaka tsy tokony ho fahity iny de anjarany ao amin'ny ministera ny pilote hoe ianona no mandray ny andraikitra am'zany mametraka ny fitoriana de mandeha arak'izay ny zavatra tiako resanako mba elana am'le fanjakazakany mafia Andriamatoa ministra fa ny fivarotana ny braoan'ny ery Madagasikara eto amin'ny lapantanàna sy ny braoan'ny direction générale ny ery Madagasikara eo Ambatomena sy ny service social ny ery Madagasikara eo Ambadikinione fa azahoako azy tsy hoe atao transfert amin'ny Madagasikara Airlines reo raha izay mantsy le izy mbola hafahafa ihany fa hoe ho amidy mihitsy ireto fitondram-panjakana io teo alohany natongavanao ministra de nanambara fa de tena fahita tateraka mihitsy ery Madagasikara namidy ny roplanina tsy fantatra hoe nakaiza volan'ny roplanina zany ko mbola anjara mipetraka eo anatrehanao daholo zany rehetrarehetra zany are raha tohizana ny resake fa tsy mandeha ho azy ohatran'izany hoe de namidy ny roplanina Boeing anakifiry de ATR firy de Piper firy lafo de lazaina nefa fa
lazaina nefa fa fahiti ny ery Madagasikara mampahatsiahy nefa fa tamy 2007 tany hoany a nifoanana daholo ny trosan'io era Madagasikara io a rehefa ny Lufthansa Consulting no nitory azy ho fanarenana ny ery Madagasikara de nanaiky daholo ny associé tao anatin'ny ery Madagasikara firy taona ty arina izy lazainareo tsy nalo trosa sy nitsetratsetra tsy hoe ianao a taona vitsivitsy taty arina izy de lazainy reto mpitondra fanjakany reto hoe be trosa ny ery Madagasikara de namidy force one nefa namidiny ambonin'ny zany ko de zay rehetrarehetra zay mitambatra za de milaza aminao Andriamato Minisitra anjaranao no manazava n'zany zavatra zany fa tsy mirindry zany hoe 2007 izy a nanafoana ny trosany rehetra na 2006 tsy fantatro tsy important le 6-7 angamba fa nifoana ny trosa ary nanaiky daholo ny associé an'ny ery Madagasikara aty arina namidimidy daholo ny roplanina hoe andoavana trosa tsy maro n'zay zavatra zay ary de zay no mety ozy ianao hoe enjana be zany fa tena tsy mafia be debe mihitsy angamba no mitambatra ao anatin'zany a fa mba ilaina mazava zay ary za Andriamato Minisitra miteny ny olona hoe miseho milay ianao mihevitra azy ianao mazy ianao tsy mahalala ninina ianao fa efa niova seritry ny fitaterana nabakabaka am'izao a za de manao hoe Andriamato Minisitra nge ny transparence zany nataony de efa mitsangam-bolo reto olona reto hoe fa raha miditra lalindalina am'zany angamba izy a de mila mitandrina tsara ianao Andriamato Minisitra fa za de mampirisika anao ary za miverina mingaratsirahonana satria ny fantatro zao ianao rehefa miresaka amin'ny olona de miteny foana hoe za nge miasa ho an'ny fireneko ary efa niresaka an'zany ianao toy za hoe zay zany de raisiny zany ary ianao manohana ny reto ary tena napetraka ao tsara mihitsy hoe olona avy amin'ny avy reo zany hoe tsy manaiky tsindritsindrina izaniza zany a fa dia tena anao ny asa everina tokony ho ataony ka de miteny aminao a Andriamato Ratsirahonana koa eto am'izao fandarana zao hoe tena tsy hoe midona mitendrombohatra ny minisitra ao a fa tena asa goavana petraka eo anatreny ty ministry ny fitaterany ty raha ma ny olana goavana eo anatreny ka zao toaninao izy Andriamato Ratsirahonana mba tsivily fa ny mafia tsy teo amin'ny sécurité aéroportuaire ihany fatra ty amin'ny fitantanana ny ery Madagasikara ary asay voravany io CA-ny ery Madagasikara io fa olona hafahafa daholo a ny eo anatin'io olona natao hivaritra are-pirenena fotsiny io de tsy ho hita zay ho alehan'ireo fa de ny mbola tsy lafy tanteraka le apahany sasany amin'ny fananan'ny ery Madagasikara asay voravany io fa zay aloha tsy hoe zay ny vahaolana zay ny chemin zay ny lalana tokony ho andehanana fa tsy ahirana izy raha vao tsy zay ny tsy maintsy horesahana riny fa tsisy fanafenany zany fa tena zavatra mariny zany zay satria fiainam-pirenena le izy a tsy maintsy resahana hoe Andriamato Motarson alleloia resaka fitaterana teo ny fitaterana an-dranomasina lafo be ny frais sy ny sisa resaka contener fanireny sy ny sisa ny fitaterana nabakabaka fa aloha resahana aloha ny fitaterana tanety ihany ko zay anisany nampimenimenina député Brunel maly tena napitrifana azy mihitsy mialatsiny am'le fitenena fa enjana be le nyteneniny maly iny asa amina eny daholo fa le tsisy lalana ry am'izao fotoana zao lalana atanetiny tianao resahana am'izay am'izao fotoana zao aty amin'ny taona 2020 sy 2020 tompokoa de tena mbola misy toerana eto Madagasikara tsy mbola nisy fiarakodia tany fanadiadina nataon'ny mpanao gazety zany ary mpanao gazety vahiny tompoko no manao an'ilay reportage de gaga fotsiny ve ianao eto toerana ohatra ny varina eto Antananarivo eto dia eo amin'io resaka lalana io ona mba fahitany Andriamato Motarson alleloia zany ny politika mpanjakana am'izao fotoana zao amin'ny resaka lalana raha hoe fakafakaina raisina ny zavatra ny tenenindry zareo
tamin'ny vao hiakatra eo amin'ny fitondrana sy amin'izao a alarobia 9 aprily 2024 zao zava-misy marina eto amintsika momban'io miverina kely a voatery miverina amin'le contexte politika le zava-nisy ara-politika teto Madagasikara de miala tsiny a fohatran'ny hoe matonina foana ny anaran'ny nga Norbert Lala Ratsirahonana fa ny ministra Anjonge Andrianaina Arivelo no ministra ny travaux publics sy ny aménagement nanomboka tany amin'ny taona efa lava be iverina kely am'izay a satria maninona no mahatonga iverina am'izay ministra avy io de lasa niova MMM rehefa nanao zavatra tsy metimety de nahazo vola tao amin'ny ministre ny transport ministre tao amin'ny ministère ny travaux publics sy ny fanajariana ny tany moa nandikana ny aménagement du territoire dia zao no zavatra mitranga zao nge riny misy effet mécanique daholo ny zavatra rehetra tsy misy zavatra linéaire be zany tsisy hoe lala mahitsy zany tsy misy an'izany fa mécanique daholo dinona le mécanique io fitondrana io hatramin'ny 2009 efa nanambara hoe fa ngahazo hoanina ny lalana mécanique an'izay a tsy hanao lalana izy zany tonga teo a ngiahiajo ange manao lalana rina aloha ny hitako farafaratsy ny le natao tetsy amin'ny fasankarana atao io ny tapa-barika de atao eo le goudron potipotehina efa lalana ny sorosoroandre de tenena amin'ny kitay hita amin'ny masoko zany fa tsy hoe tantaraina route nationale nge indigine zany no anamboarany hiajo nefa hiajo manana budget-na ohatrinona ka ny mahatonga amin'ny teny Ngaratsirahonana so de anao ohatran'ny ministre avy nga hiajo teo aloha reto ministre minina sy ministre ny transport reto fa mba aembeno tsara fa za hatramin'izao a tonga am'izany fitenenan'izany ministre Brunel hoe tena tsy mandeha am'zay loany io lalana io mantsy rehefa atao rina de misy cylindre kely zay ohatran'ny hoe manao forage kely ianao ana cylindre ohatrazay iny ny lanjaina rehefa mahatratra ny lanjany iny a de tsara io lalana io rehefa fa ity lalana ity ny zavatra hitako aloha hatramina ministra ny hiajo tamin'ny travaux publics namboarina nge iny lalana ambanja ambondromamy iny nahazo financement pour réparation nge iny de zao raha misy lavaka fito le lalana masiko no nahita zany asa tany ambanja nge ny efatra ny tapenany a fa ny telo avelany am'izao hitako zany a lasa nisy piscine teo amin'le hoe atao oatra amin'ny Paris be fotaka oatra amin'ny piscine hoa fa le lavaka kely oatra zao netomboany lasa lavaka be de de nalain'ny olona sary nge hitatsika ireny zany ny zavatra ngahiajo ministre tamin'ireny ngahiajo nge vao tamin'ny 2 volana ny aly ny aly izy de lasa izy any andafy mihevitra izy fa tsotratry ny aliko fandiso zany resaka zany fa tena zavatra crime raha ny tafika sy ny polisy sy ny gendarme manao hoe ho an'ny tanyrazana neny ajo ndray ny azy tena miteny ny anarany mihitsy zavatra azo porofony zany fa ny azy de zao ho anasy ny ankohonako asy ny tokoko zay ny azy ny deviziny ka mampatsiaro amin'ny Ngaratsirahonana an'izany fa zao ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny efa tsy rariny tsony fa iny lalany manakara mananjary iny lalana nalehako zany nataon'ny oapy zany zao le izy aiza lalana ambanja sy anina nge tsy azo sahirana nge am'izao raha za riny tamin'ny 2005 sa 2007 miala eo amin'ny 9 maraina eo amin'ny Soboma eo atalata maty amin'ny 9 maraina miala eo amin'ny 4 ariva miditra any ambanja amin'ny 7 alina miditra any Dego mijanona misakafo de mananonanina ao ambanja amin'ny 7 alina any Dego miala amin'ny 9 maraina tam'izany gaga ny olona hoe fa ahoana tsy hoe manana ny tena koa moa ohatrany hoe tanonosiny hoe adiny ray nandehanana Port Berger Antsoy 122 kilometre tam'izany fa zao ianao raha ohatra mahavita adiny telo amin'ny Port Berger sy Antsoy dady ianao fa tsotsofina
tsotsofina ka maika fa hoe ambanja Diego raha afaka apitso mifanao bonjour riny zany ka ahoana moa député Brunel ny tsy teny hoe tsy rariny tsony ty de za izy anao ampidinanao vidim-piainana am'zany raha miverina fotsiny am'izay ny impact an'zany le izy ho misy effet mécanique daholo ny zavatra rehetra fa tsy misy hoe tsy ataonao ny lalana de linéaire de iny tsy natao le lalana de tapitra am'izay fa ny effet iny impact iny tsy fakahitana eny ary fa mandehany ny fotoanantsika efa adiny indray zay tsika no teto Andriamatoa Motarson alleloia ameko minitra fitsaranao hoe inona ny tena tianao zany asongadana sy amafisana tamin'ny resaka natao teto zay somary niopana tamin'ny resaka PPN sy mifandray tamin'ny raso aloha rina fa hiteny kely ny sehetry ny arena kibony tany mbola ao anatin'ny olona fantatro ireny fa ny arena kibony tany am'izao ny zavatra mandeha zany de nalefa ny exportation na pierre industrielle taillé c'est de efa tsara aloha zay fa le problème mange tsy de zay loatra Andriamatoa ministre fa ilaka karay manontolo zany am'izao de mbola bloqué eny le zahamena Ambatondrazaka moa zany am'le resaka rugby sy andilamena mbola bloqué tsisy mandeha daholo zany ny Pierre Gem hatram'izao ka mila vahana aingana koa reny fa ny hoe ny pierre industrielle taillé marina aloha fa efa zay efa miasa le service fa avereno rehefa hoe nanao ny tsy marina ho amin'ny fanjakana malagasy de ao ka sa hiteny hoe diso ty de ahitsy ty fa soratra masina de miteny hoe ny marina ihany ny manafaka anareo fa ny laingalainga anareo manamavo an'Andriamanitra de ho afa baraka nareo soratra masina zany de mitandremo fa zay ary de zao mila miasa aingana mila miasa mafy de mila miasa tsara nareo mangalanareo fampianarana amin'ny président Ravalomanana fa zao nge namany zanako ange rina anankivalo nao asany tamin'ny président Ravalomanana ingénieur daholo zany vita le asa dozy hoe inona no angatanareo amiko dozy le ingénieur anankivalo hoe mba atao formation na leadership zay eo no eo tonga de eo amy fito vito zany amy valo manomboka ny formation na leadership hatramin'ny 2 président iny tsy mba miandryandry zany iny kireto efa ray volana tiarina zay ny tena tiako tenenina rina malahelo satria olona fantatro zange ny asa tao amin'ny arena kibony tany efa nandritry ny 20 taona de ny akabiazan'ireo fantatro daholo de malahelo hoe le olona zany ianao tsy anana hoe hividy vato foana zao de tsy andeha mivato de hividy vato tsy anambolana zany ianao fa mila mandeha eo exportation io de va ao io olana io avereno le olona any tranomaizina ny tiako tenenina zany riva de rina de zao hoe mila manao marina fa marina amin'ny manafaka mila mivavaka mandraka riva na tsy de zatra n'zany ary nareo fa manolo-tsaina anareo foana ny fanahy masina tompoko eny ary de misaotra eny ary soratsika Andriamatoa Motarson alleloia nitondra an'izay famakavakana sy fomba fijery izay mba vamoana ampo-meritreritra apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny amina hoe ny mamy atelina ny mangidy aloavy fa misy commentaire sy faneho-kevitra maromaro indray eo mialohan'ny idirany namana faniry raha zafy manantany zay hiaraka eto amin'ny plateau zany miara-monja MBS Radio Matin amin'ny solombavambaoka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara eto amin'ny district any Ambohidratrimo ny député Mamy Rabendrina sady questeur fahatelo ny Antemimera-Pirenena izy no secrétaire général ny Tiko Madagasikara ihany koa i Alemisa Daniel makasitraka izy dia makasitraka nareo ihany koa manaraka ny fandarana Guetin Bogosy misaotra tena misaotra nareo fa voaray nay aty ny avatra momba ny tsy fahaizan'ny filozy izy mitondra ka mba lazay any koa ny azafady fa 700 ariary ny kapokambary saimpa aty aminay zay mantsy le izy tsika ohatrany varina to Antananarivo fa any amin'ny faritra lavitra any 700 ariary ny kapokambary ary misy efatrany amin'ny 1000 ariary any amin'ny faritra lavitra Rarjaona dia salama tompoko izy avy aty Atsapanana misakafo
ao tsapananao le fisakafoananao ika petsana de miaraba miaramanonja rehetra ozy maneran-tany makasitraka sy makahery atao amin'ny MBS de makasitraka nareo ihany ko manaraka i Jean-Claude Rasoa Maefa zany blocage de prix ozy de eny amin'ny ville no mety andeha angamba fa ny any amin'ny ambavolo any tsisy anaramaso any tsy misy budget am'zany no tsy animba ny 4x4 tsara any ka zay indrindra mantsy ny any ambany volo rehetrarehetra any dia mbola zavatra hafany any fa raha ny eto andrenivohitra angamba dia io izy io araka ny nambarany namana Jean-Claude i Bruno Rabena Andrasana zany dia salama ozy dia miaraba ny Jean-Claude ihany ko Florette Rakotondranoro miaraba de miarabanao ihany ko manaraka Mino Elsoa manolotra ny araba hoan'ny tsirairay avy aty Cachan tompoko Cachan any France zany iaraha mahalala avokoa ny toe-javatra misy sy miseho eto amin'ny firenena voaka isika miara-manonja ho saro-piaro sy ho sarotiny fa masina loatra ny tanindrazana tsy zay ihany saro-piaro fa isika rehetra ihany ko mba tsy tazonan'ny fitondrana manjaka mididi jadona sy ny fampahafantarana ny vahoaka ary ny fandatsahana ankaterena lalina ny Madagasikara malalantsika iaraha manana ity dia aorian'ny J532 araka lalàna tsy maintsy mametra-pialana i Rajoelina ary tsy tokony miverina intsony sy ireo forongony amin'ny 2023 mialy ozy izy fa tena tsy ao mihitsy tsy alehany moa zay ny filazany azy dia ampy zay ka dia izao mantsy ny tena zava-dehibe mafirenena demokratika atsika dia fifidianana ihany zany no afahantsika hoe ity ny olona atao eo na sy ohatran'izay ka le tokotany be ny afahana mamoaka ny fifidianana tena izy dia tsy maintsy amin'ny alalan'ilay fionambe pirenena mba hafana zany hoe tena olona tena hoe ikeny rehetrarehetra no lany eo mivoaka avy amin'ny alalan'ny fahamarinana fa raha resaka hoe doublon raha ny zavatra anseho hatramin'izay ka raha mbola le fomba tamin'ny resaka doublon ihany no mbola isisifana hoe anaovana fifidianana dia asa aloha hoe ahoana eken'ny malagasy ve zany ka mba hijerena tsara zany an'ilay vahaolana tena izy dia izay ny ilana an'ilay fionambe pirenena mba hijerena zany resaka rehetrarehetra izany mba azahoana hoe izany filoha-pirenena tena lanim-bahoaka mivoaka avy amin'ny alalan'ny fahamarinana zany ary izay ihany koa de mitaky andraikitra Iajany Patrika izany miaraba miara-manonja ity fanjakany ty ozy ny fitondrana nandray ny vonona teo amin'ny lafiny rehetra nefa navariny akady le firenena dia avendranana no dikan'izany dia mitsangana ry vahoaka hoy izay zany ny tenin'ny Iajany Patrika ary ilay hoe fanaraha-maso le fijoroana olo-pirenena tena zava-dehibe. Koatran'izay Paolo Molefreit teny anglisy zany sa teny frantsay aza mino na mivavaka amina RFI fa voix de 100 mètres fomba fahitany azy ko zany ny hevitra moa zany samy manan'ny azy io dia izay ny tena hoe zava-dehibe izay le hoe fomba fijery izay fa hoe fomba fijery anankiray dia tsy mitondra fampandrosoana izany manaraka indray sa tapitra mbola misy miaraba tompoko efa nolazaina matetika ianareo fa faikamboto ireo ny zanany tsy mianatra any Akatso ka eo mantsy ny resaka le hoe resaka Akatso ty manahirana ary io tsy vo izao io olana io nefa mipotra fa efa atramin'izay zany dia lasa marary le olona marary le ankizy dia misy toe-javatra izay mikika efa ataonany maro i problema an'Akatso hatramin'izao ve tompoko de mbola tsy voavaha foana ilay izy imendrika miaraba tompoko de miaraba ihany koa lafo ny tenen'ny Victoria ohatran'ny tsy tonga volana zany sa misy dikany zany sa ahoana fa zay aloha zany ny fanehoan-kevina inona ny lafo ny vidim-piainana aloha de tena sahirantsika amin'izao fotoana izao miverina indray tova zao ianao raha miala eto talata maty androany ozy raha amin'ny alahady vao tonga any ambanja ka zay ny tenitenina Andriamatoa Motarson teo hoe tena rehefa ela be anao eny andala de mitomby ihany koa ny sarja tompoko manaraka indray faraparany i Mamijao zany lalana efatra mody tapena nozy ny vola ny lavaka telo ny ao aposy
ka zay le zava-misy a eny ary isaorantsika naneo hevitra fomba fijery daholo moa zany rehetrarehetra izany ao anatin'ity raha-pirenena manahiranyity fa de efa eto faniry raha zavy manatany omenanao vetrany raha ny fitenenana miarabanao aloha ndao ary ya de misaotra ny rina nanokatra ny fandarana niaraka tamin'ny namatsika teknisiana de teo ankeo Andriamato Motarson zany zay vao avy navitan'ny anjarany tamin'ny adevitra sy ny adiady sy ny fanomezam-baovao samihafa zany ara teknika sy ara ekonomika mahakasika indrindra ny fiainana ny firenena sy ny indrindra ny rasaka ara-tsosialy miarabantsika ny am'izay toerana rehetra zay misy atsika ka andraisantsika ity fandarina zay diso fanarantsika ity de ny miara-manonja izany fanambarany rina teo fa ny solo-mamoaka mamira benrina no iaraka amitsika de mikonkiona kely amin'ny fandaminana fa ho avy eo izy fa ny vaovao aloha zany de tiako no mizara amitsika ny vaovao fa dia nahazo tale generaly vaovao vonjimaika zany ny onevon'ny knapsa dia Ramatoa Joselina Tsabotsy zany no DG par intérim manjany knapsa zany satria nisy ny conseil des ministres spécial androany de miandry zay mety ho avoaka ny filakevitry ministra ihany koa isika ho hitatsika eo zany rehetrarehetra zany hoe inona daholo indray no raisinao anatin'izany ny tao anatin'ny knapsa tamin'ny alalan'ireo mpiasa tena nametraka mihitsy zay hoe ultimatum zay ahafahana manendry mpitatana ao anatin'izany orinasa izany satria mikatso avokoa ny fampandehanan-draharaha sy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ireo asa rehetrarehetra ao anatin'izany orinasa mpanjakana izany noho ny tsy fisian'ny tale generaly mpitatana zay manana fahefana zany hanao soni amin'ireo antota taratasy samihafa eo anivon'izany knapsa izany ka nisy masotsivana napetraka ireo mpiasa napetraka ireo syndicalista ao anatin' zany tontolo ny asany knapsa izany io zany izy mivoaka am'izao fotoana zao ny tale generaly teo aloha ny PCA ny CA vitsivitsy dia migadra iny atamora araky ny fahafantarantsika tao anatin'izay raharaha mahakasika ny kolikoly momba ny fividianana tany teny Ambatobe izay tany izay mirefy 9700 mètres carrés tamin'ny vidiny 12 milliards 500 millions d'ariary na 62 milliards 500 millions FMG ao anatin'izay raharaha zay fa diso fantatsika izany fa mbola tsy vitatreo moa zany fa mbola apahany iray ao anatin'ny fitakin'ny mpiasa iny fanendrena mpitatana iny mba ahafahana manodina nyty orinasa ity zany amin'ny alalan'ilay DG par intérim zay nresahantsika teo akoatran'izay dia mbola eny amin'ny anjerimanontolo eny ihany koa ny maso ny mpanara-baovao rehetra satria tsy mbola vitatra eto ny fihetsiketsehana eny amin'izany université Ankatso izany raha ny vaovao rehetra zay voaraintsika hatramin'ny fakomaly omaly ary raha mbola ny zava-misy ara mbola manamafy izay fisian'ny hetsika izay satria dia tsy mahafa-po ho an'ny mpianatra ny fampiasana ny hipoketra ity sy ny fomba fandoavana sy ny fanomezana izany vatsim-pianarana sy ireo kojakoja samihafa izany ho an'ny mpandrarako dia anisany mbola mitaky izay karaman'izay volana marsa miampy ny indemnité de technicité zany zay ny zava-misy fa ny any fianaratsoa ihany koa dia fantatsika fa manao ny fitokonana ny any Mahajanga tena tsy milamina mihitsiny ny commune ambony vohatra Mahajanga eo amin'ny mpanolotsaina ny tanàna sy ny be ny tanàna eo amin'ireo fandraisana fanapahan-kevitra sy ny amin'ny firindran'ny asa satria de tena mifanohatra ary fantatsika moa Mahajanga PDS misy any satria ny be ny tanàna teo aloha de lasa gouverneur ny faritry Boeny zany Tomasina mba nilamindamin-dratsy satria nisy ny fiaona teo amin'ny be ny tanàna sy ireo mpiasa maharitra na ny permanent zay nanao ny fitokonana mahakasika indrindra ny tsy fandoavana izany karama izany ka fampanantenana ny nataon'ny be ny tanàna na amin'ny ahafahana mijery zay fomba handoavana izay karama izay ny eto Antananarivo renivohitra moa dia nitokona ny mpiasa ny SMA na ny société municipale ho an'ny assainissement zany ho eto Antananarivo zay samy vaty eo aloha manahirana raha ny eny ny fitokonana omaly satria raha ny karama de eo amin'ny roa hetsy mahery eo
nraisin'izy ireo ary raha zay roetsy mahery zay eo amin'ny manita na ny manutention sy ireo gardana baka ny chauffeur sy ny sisa dia sasahirana ihany ho an'ny saina maha-olombelona no mieritreritra hoe ambany de ambany le karama kanefa mbola raisina amin'ny tsy potipotika izy raha ny fantatra de hoe indromy ataona no andraisana an'izany karama izany ao anatin'ny volandraika ary tena sahirana mihitsy reto mpiasa reto indrindra moa amin'ny fitsinjovana amin'ny maha-olona sy mampiasa de nanao etsika fanairana mbola tsy fitokonana fa etsika fanairana izy ireo satria valonjato mahery no isan'ireo mpiasa eo anivon'ny SMA zay samby vataloha io ary naverina eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra ny fitantanana azy ka niova ho SMA izy taty aoriana de mbola tsy milamina ihany koa ny raha ao anatiny satria tsy ny SMA irery fa ny SMGD inko zay orinasa zay niforony commune Antananarivo renivohitra mivoaka ny nafenina amin'izao fotoana zao mikasika ity SMGD ity de ho hitantsika eo ny fivoarany vaovao rehetrarehetra fa miezaka tsika mizara izany satria made votapitra ihany koa raha tsy fotapitra ny ultimatum zay nomeny mpanotsaina an-tanàna Antananarivo ho an'ny aby ny tanàna ho an'ny fitondram-panjakana zay anesorana na hametrahany felana ao anatin'ny 5 andro noho izay fitantanana tsy mahomby sy noho izay resaka fananganana amin'ity orinasa tsy mazava ity ary tsy nandraisana fanambahakevitra teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna de ny SMGD izany arahantsika masoka izany ary hitondrantsika lafim-panadidina zay efa manama azysika satria dia mahazo ireo loharano vaovao samihafa tsika amin'izao fotoana izao rehefa misy moa ny vaovao samihafa de hoentsika eo ihany zay satria ny fitokonany etsery koa dia marobe amin'izao fotoana izao ary tsy fandraisana karama etsy serosy ireo indemnité zany rehetrarehetra izany eny ary efa etako aiky tsika eto amin'izao fotoana izao ny solomamoaka ny Madagasikara vao vita tsy amidisika Nambodratrimo sady questora fahatelo eo anivon'ny anteny meram-pirenena no sady secrétaire général ny antoko-tiako Madagasikara Andriamatoa Mamirabendrina miarabanao tompoko ary dia eto indray aloha zany tsika ny famadika kely ihany ny fotoana zany satria zay no hoan'ny fandaminana koa raha ny tokony alakamisy dia androany alarobiny miaraka amintsika ny solomamoaka Mamirabendrina hoan'ny fandaminana daholo zany rehetra zany fa ny zava-dehibe de tafaradalany etsika miaraba député miaraba Faniry miaraba Rina miaraba tsika rehetra ao amin'ny ambadika amin'ny lafiny teknika eo miaraba ny mpikirakira ny fandarana rehetra amin'ny radio anankiroa ny MBS sy ny radio Mata fa indrindra miaraba ny mpanaraka ny fandaharana tsy tapaka isan'andro izay mifampitafa sy miresaka mifampizarany vaovao isan'andro eto ary mifampizarany fanadihadiana anomboantsika azy Andriamatoa solomamoaka aloha tsy ho lalovantsika ihany ny vaovao an'Ambohidratrimo indrindra moa zany ny hoan'ny antoko-tiako Madagasikara satria efa araky ny nambarantsika foana isaky mivahiny eto ianareo solomamoaka de hoe tsy akipetraka izy ity fa mandeha mifameloma maso mandeha ny fidinany eny fotony mandeha ihany koa fifanankalozan-kevitra eo amin'ny mpikatrika fa eny na ny olo-tsotra ary zany de mandeha ny audience publique ho an'le solomamoaka tiako Madagasikara zany fa nerasera ho an'ny vahoaka teny amin'ny commune Nosiala teny enao tamin'ny farany herinandro teo ary ny tafa mivatana niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminao ihany koa nanao an'izay redynamisation na fameloma maso ny antoko-tiako Madagasikara zay efa ndresantsika avy any ampanotokana ianao de tonga tany Ambohidratrimo de tany amin'ireo commune marobe raha district Ambohidratrimo resantsika midadasika de midadasika député Mamirabendrina zay mihitsy Faniry ny ezaka atao fitetezana ny commune Comtim moa zany tena marimarina kokoa amin'izao fotoana izao de tafiditra ao anatin'ilay toromarika avy amin'ny bureau politique nationaly ny amin'ny redynamisation fameloma maso ny antoko any amin'ny faritra tsirairay avy hatrany fotony io toromarika zay voaray efa roa taona lasa fa noho ny zava-nisy dia tamin'ny taona lasa io vao tena afaka zotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana zany fitsidiana faritra rehetra izany ary raha ny fandaminana teny anivon'ny district Ambohidratrimo teo fitantanana ny antoko-tiako Madagasikara de nisy ny fivoriana ray lehibe ataoko hoe fanombohana n'ilay redynamisation na hoe fanirahana n'ireo tompony andraikitra isaky ny Comtim 420 ny isan'ny Comtim ny Vorotao daholo ny Brown ny Comtim 420
zany hoe mpikambana amin'ny birao isaky ny comtim vory tao tarata maty tao a dia teo no natao ny fampitana ny afatra sy hoy ateo hoe ny fanirahana nyreo comtim efatra ambyroapolo reo hanatanteraka n'ilay redynamisation isaky mifaritra misy azy ipaka makany amin'ny fokotim izay misy 700 eo satria zay no isan'ny fokotany any amin'ny district anamboadratrimo de fanatanterahana an'izay zany no atao am'izao fotoana zao a sady amin'ny toerana sasany misy ny fiaonana am'ireo tompona ndraikitra isan-karazany amin'ny toerana sasany ozy hoy satria arakaraky ny zava-misy misy tsy maintsy iverenana mitokana fanaovana an'izay fa misy azo atao mifampitohy amin'ilay raha efa atao ilay fanaovana tatitra eo anivon'ireny commune ireny ka miresaka ny tamin'ny farany herinandro lasa teo ianao tamin'ny asabotsy anjarany teo amin'ny commune Nosiala tokoa nanaovana ny redynamisation commune Nosiala zay anisany tsy de lavitra ny renivohitry ny district anamboadratrimo ary anisan'ny niandro fatratra n'zany redynamisation zany noho ny zava-misy manokana zay nitranga teo amin'ny commune ny tantara moa zany de milaza fa nanomboka ny taona 3 ka hatramin'ny taona 7 teo dia nitatany ny olom-boafidy avy amin'ny antokotiako Madagasikara ny tanàna na Nosiala fa nanomboka tamin'ny taona 7 teo de votsitra avy teo am-pelantanany antoko tiako Madagasikara tsy mamenatra milaza an'izany zay no ilana an'ilay fameloma maso zay no ilana an'ilay fifanetanana vaovao indray zay no ilana an'le redynamisation satria raha ohatra hoe anisan'ny toromarika midina avy any amin'ny bureau politique nationaly ny ezaka makany amin'ny fakana fahefana amin'ny fotoam-pifidianana ho avy io de miomana amin'izany ny commune ny fokotany ny fasitra tsirairay avy raha ohatra hoy ka apetraka izay tanjona izay ho an'ny district anamboadratrimo de miomana amin'izay fakana fahefana izay marina fa aty amin'ny fitantanana ny firenena mihitsy toeran'ny folohan'ny repoblika sy ny tompona andraikitra aty amin'ny vovonan'ny firenena ny antoko politika tsirairay avy de miezaka niakana zany fahefana zany amin'ny fomba demokratika amin'ny fomba miaja amin'ny fomba endry fa ny antoko lehibe ary zay ny profo mahalehibe ny antoko tiako Madagasikara sy mahavelany antoko tiako Madagasikara de efa miomana fa ny ratsa mangaika ny rafim-panjakana rehetra eran'ny Madagasikara no iomanana akana n'izany fahefana izany akana ny farafakeliny ny maro anisa eo anivon'izany zany hoe ny fitantanana ny commune ny flankevitry ny commune sy ny faritra miomantsika mba ho tonga amin'izany fifidianana zany na hoela na hoaingana de ho ezahana ho afahana mampiatra n'ilay vinam-piarahamonina izay narafitry ny antoko tiako Madagasikara teo ambany fitarihan'ny Filomar Karavalomanina fa tsy hoe akafahefana fotsiny ho anna toerana anankiray de avela ianjahanjy eo ny filoha rehefa avy eo ary zay no anisan'ny iomanana iverenan'ny fitantanana an'ireny tanàna ireny eo amin'ny pelantanany antoko tiako Madagasikara ararotina ihany koa reny fionany ireny ifaniry mba ahafahana manontomba ny ezaka mijery amin'ny toeran'ny mpanohitra satria zany no mafisina rehefa midina mitsidika an'ireny toeran'ireny hoe ny antoko tiako Madagasikara amin'ny fomba ofisialy no efa nandraisana ny toeran'ny mpanohitra ary na dia matahotra ny ampiatra ny lalàna mifeny satan'ny mpanohitra aza fanjakana ny lalàna tena izy tamin'ny taona 1 de mbola efa novainy tamin'ny taona 1 na dia tsy mipetraka tsy miatra aza tsy mbola mivoaka ny didy fampiarana n'ireo lalàna ireo de mitana ny toeran'ny mpanohitra foana ny antoko tiako Madagasikara zay no mafisina sy naterina tamin'ireo mpikatroka sy ireo olom-boafidy ny antoko amin'ireny commune lalovany ireny hoe maka ny toeran'ny mpanohitra tsika atsika izany toerana izany ary rehefa miasa sy manatanteraka ny andraikitra amin'ny maha olom-boafidy eny anivon'ireny toerana ireny dia tsy adino izay indrindra rehefa tsy isika no mitantana ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana zany hoe izay no ahafahantsika mivoy ilay vinam-piarahamonina
izay mivoaka avy aty amin'ny fitantanana ny atoko zay naharesy lahatra atsika hatram'izay ka hatram'izao fa zay ny tokony ho lalana ny tondrano ny firenena satria hatretotsika de mahita fa mivaona any amin'ny lalana tsy tokony alehany ny fitantanana ny firenena am'izao fotoana zao ka tsy hahitam-bokatra efa resahantsika foana zany vita somatsara ny teo anosiala isaorana ireo solotena avy amin'ny fokotany mandrafitra ny commune nosiala ireo olom-boafidy izay manana toerana eo anivon'ny filankevitra ny tanàna nosiala fa am'ty farany herinandro manaraka ty de mikisaka makeny amin'ny commune Mery Mandroso isika izay Mery Mandroso anisan'ny commune lehibe eo amin'ny district Ambohitra Atrimo satria misy fokotany 20 ao ary anisan'ny commune nanana olana ihany koa nandritran'ty anisan'ny rantsan'ny inona ty izy ny antoko zay manana olana tamin'ny fametrahana olom-boafidy tamin'ny fifidianana farany teo ijery izay anarenana izany lesiko zany ny antony iaonantsika koa dia manentana ireo voantso rehetrarehetra ny ekipa sy ny tompony raiky teo anivon'ny comtim moa efa manao zay farany azo atao mampita ny afatra rehetra any fa manatena iaona zany tsika fa farafahatarany amin'ny asabotsy maraina zao amin'ny toerana efa ny fanomezana ary mino fa ho fifaliana ho atsika no iaona hiatrika an'izany reo dynamisation ny atoko izany amelona indray lay fanantenana ao anatin'ny tsika tsirairay avy ny amin'ny mbola ahafahana mitondra ny firenena ho amin'ny tsaratsara kokoa iny ary velom-pakasitrahana anao député Mamira Bendrina satria dia ao anatin'ny asany antoky ihany koa ny fameloma maso ny fampiroboroboana eny fotony ny mpiatroka zany ary reo fametrahana reo sampana vehivavy sy tanora tahaka izay district rehetra tsy latsa-danja Ambohidratrimo nafinaritra ihany koa nahitany vaovao maly teto amin'ny MBS fa de mihetsika ihany koa ary miainga koa ny re dynamisation any anatin'izany district any Maroantsitra izany ary nanao fanambarana ny antso ny filosahan'ny Filomary Karavalymanina izy ireo omaly nomaly teto nisy olo mamoaka boribory tamin'ny faefatra ary mbo salama Emily ihany koa de ny antso an'izay hoe antson'izy ireo ny amin'ny mbola handraisany ny président Marc Karavalymanina anjara ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena ho avy izao izany zay ny amin'iny fa efa niresaka teo ihany mo Imotarson sy Rina Rabe Mananjara andriamatoa député makasika indrindra ny vaovao lehibe zay nitranga omaly ny vaovao lehibe zay nitranga omaly moa zany de ny amin'ny hoe nisy ny famerana ny vidin'ny entana zay napetraky ny ministera ny indostria ny varotra sy ny fanofana mixa izany makasika indrindra ny amin'ny hoe fimenomenonany rehetra ny amin'ity fiakarany vidin'ny entana ity ary rehefa miakatra amin'ny vidin'ny entana izany na prix-ny PPN zay moa no tena mahazatra antsika ity ozany rehetra hoe mba tsy rariny zany fa izy mifandraisana andraikitry ny fanjakana dia tamin'ny fanan'ny herinandro lasa teo de hoe nivory niaraka tamin'ireo mpandraraha mpanafatretana ny fitondram-panjakana ary nitohizany zany ny amin'ny fivoriana ny rahana tamin'ireo mpamongady sy mpanjara taorinan'izay de nisy valandresaka omaly ho an'ny mpanao gazety nataon'ity ministera ity ka nametrahana ny famerana ny vidin'ny entana plafonnement na prix na hoe ny vidiny farany ambony am'ireo entana zay varotana eny amin'ny tsena rehetra no napetraka ny teo anivon'ny ministera voakasika anatin'izany menaka ny siramamy ny lafarina ary ny simenitra izany de izay lafy ny zavatra izay aloha zany no atongavan'ny adevitsika voalohany fa tena melohan'ny handehanana any amin'ny adevitsika voalohany sady miresaka namana teknisiana io satria misy fandaminana ny namana teknisiantsika io satria misy zavatra maika be ihany koa zany zay tsy maintsy ho alama dia ny tableau alefatsika angamba lalaina de le tableau lay voanivoaka omaly zany hoe lay tableau zay mametra ny vidin'ny entana tsy le teo aloha fa le omaly tsy le février tsy le novembre fa le voanivoaka omaly zany le miloko hito izy hito atovy somary ampovonkely raha mety lalaina ity député Mamira Bendrina no tableau navoaka ny fitondram-panjakana zany makasika indrindra ny famerana ny vidin'ny entana de hitantsika eto zany le hoe menaka mandry dia 707 ariary ny litatra ny menaka soja amin'ny tavoangy zay en vrac izy io lay 20 litres dia 9100 ariary ny litre ary ny menaka soja kaste izy tia dia 9500
ariary ny litra zany na 500 ariary ho an'ny siramamy namaki sy ambilobe ho an'ny namakia 7 ariary ny kilao ary ny siramamy avy any ambilobe 7 ariary ny kilao zay vokarina eto atoerana daholo reo na ambilobe na namaki ho an'ny siramamy ny importena zany na nafarina dia 3600 ariary ny kilao ary ny lafarinina zany na avy eto atoerana io na avy any velona dia vidiny tokana zay le plafonnement na prix dia 3600 ariary ny kilo ho an'ny varina farina kosa indray dia 2200 ariary ny kilo ary ho an'ny simenitra dia 39000 ariary ny gony 10 kilao na ray lasaka zany io na voakan'ny ministera ary miatra manomboka amin'ny latsinainy ary ao anatin'ny 3 volana no hitarafana an'izay de nambarany teo anivon'ny ministera fa mbola azo avaoziny zany arakaraka ny fivoaran'ny raharaha de ho hitantsika eo mahakasika an'izay satria dia manomboka zany miteny ny vahoaka amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tena misy tokoa ve zany lay tsy fifehezan'ny fanjakana amin'izay vidiny entana izay fa nde iverenantsika mialohan'ny hidirantsika depute membre Benrina any anatin'ny adevitra momba ity vidiny entana ity ny vidiny entana teo aloha satria ny ministra zay nisahana an'ity industrie sy mivarotra ity dia niaraka tamin'ny ministera ny asa tanana fondra matolo Lantsorakoto Malala zay mbola resahiko ihany fa ministra mivarotra teo aloha sy ny industrie sy ny asa tanana fa lasa voatendry eo amin'ny banque centrale amin'izao fotoana izao izy moa tamin'ny volana aogositra no nesorina tamin'izany toerana zany rehefa tsy nahavita nameva olana ho an'le hoe fampidinana vidin'ny PPN tao anatin'ny 3 andro de novana le firafitry le département tamin'ny industrie sy ny commerce de navadika ho consommation zany hoe nasina consommation fa lay artisanat de nesorina tao fa nanendrena ministra hafa izany de lasa mika izy fa lasa mix izy amin'izao fotoana izao mazava tsara zany zay nanomboka tany volana septambra tanoany de rehefa tonga teo amin'izany andraikiny zany Andriamato ministra zay misahana ny industrie sy mivarotra sy ny fantsifana le mix resantsika ny industrie commerce et consommation zany dia lasa niazakazaka tany Mbatondrazaka aingana lay ministra de rehefa tonga tamy Mbatondrazaka de mivezivezy tany parafara vola tany de tonga tamy Moramanga tany de miverina de niresaka ny amin'ny hoe nahita ny fiainan'ny tatsa ary tsy maintsy tsontsovina ny tatsa am'ireo vary zay vokarina eto atoerana de niodikodina tamina tsena samy hafa teto niaraka tam'ireo ao anatin'ny direction zany département ny industrie ny commerce ary ny consommation zany de nahita ny amin'ny hoe hametra ny vidiny entana de ity zany le famerana ny vidiny entana tany amin'ny heritaona 124 tataka zao no navoaka teo anivon'ny ministeran'ny varotra zany io izy io varina farana raha miresaka tsika varina farana zany de io resahan'ny fitondram-panjakana hoe anafatra vary amin'ny sambo zay miara-miasa amin'ny SPM amin'ny fanjakana ka na io vary tsinjo na io re varina farana zany ahafahana zany manao an'lay urgence sociale makaty amin'ny vahoaka de le varina farana zay ny fanjakana no miditsatrehatra ao anatin'izany dia 2100 ariary ny kilo ao anatin'izany ho an'ireo varina farana fa luxe ambonimbony kokoa dia 2300 ariary na 320 ariary ho an'ny menaka atsinjarany mandry dia 6000 ariary izy tam'izany ary menaka atsinjarany madio amin'ny vraky daholo zany resantsika zany dia 7000 ariary ho an'ny menaka soja amin'ny tavoangy 7600 ariary ary ny siramamy dia 2800 ariary ity zany de tsy voafahity hoe nafarany ty sa eto atoerana fa nafahafantarantsika n'izy ity dia siramamy zay avany velany izy ty raha io vidiny io lafarinina zay nafarana de 2600 ariary ny kilo tatsika am'izao ary ho an'ny lafarinina eto atoerana ihany ko dia 2600 zany raha ohatra ka manao comparaison na prix tsika zany na fampitahana prix depute membre Benrina ho an'ity prix zay hitatsika ity de hoy tsika hoe nisy fiakarany be avereny kely na mana technicien na raha mety azafady nisy fiakarany be ity prix ity zany raha mihoatra an'lay prix ny voaka omaly satria raha raisitsika fotsiny zany no hoe varina farana ao anatin'lay ny voaka omaly dia 2200 ariary ny kilo raha raisitsika ny menaka atsinjara mandry
ny omaly dia 7900 ariary ny litra, ity dia 6000 ariary. De soja tavoangy eto madio dia 9100 ariary ny litra, ity a 7000 ariary. Ary ny soja tavoangy kastety 7600 izy tato tamin'ny herintaona, fa 9500 ariary ny litra amty. Ny siramamy dia 2800 ariary ny kilo. Mihitsika fa le nafarana io, ary raha tsy nafarana ary satria tsy mimeny ato le izy raha vokarina eto an-toerana, fa 3600 ariary ny kilo ho an'le mivoaka omaly. Zany misy fiakarany foana zany le farany zany a 3600 importé io importé, fa ato izy 2800 ariary na 740 ariary. Ary ho an'ny lafarinina na ny eto an-toerana na ny nafarana ho an'ny teo aloha de 2600 ariary. Ity izy 3600 ariary zany 1000 ariary be zao ny elanelam-bidina. Tsy voaresaka tato ny simenitra fa tsarotsika tsara aloha hoe nanafatra simenitra liko iny fanjakana. Fa tam'izay a de hoe tsy mihoatra ny 30 000 ariary ny sakina 50 kilo an'lay simenitra. Fa ato izy tsy fantatsika ty na simenitra liko ty na simenitra iny ty, fa 39 000 ariary ny sac de 50 kilo député Mambrabendrina. Zany hoe andaotsika aka an'le prix an'le 30 000 ariary na de hoe teo amin'ny 7 sy 4 alina teo eo na 9 sy 4 alina no nalaina tany Tomasina zany prix ana sac na ciment na liko zany. De tonga de boriboritsika hoe 30 000 ariary izy teny am'tsena ary. Fa ity zany tsy fantatsika iny ty simenitra resana ato ty. Fosa vety, Maxime vety, Lecu vety, Lova vety, Orimbato vety, Manda vety. Olo sy mizany resako zany andre telo mifanarakaraka. Tsy fantatsika zany fa de hoe 39 000 ariary zany. Raha raisina zany le plafonnement na prix tena niakatra le izy. Raha révision na prix ny eritreretiny rehetra mba hoe hidana le satria tsy zaka le vidim-piainana. Ary tsy mifanalavitra le fotoana nandraisana an'le fanapahan-kevitra député Mambrabendrina satria tany amin'ny volana novambra tany ho any le fihetsiketsehana nataon'le ministèran'ny industrie sy mivarotra sy ny fanjifana. Raha isika zany volana novambra, desambra, janvier, février, mars, avril tsika zao 10 volana monja zany. De io ahitantsika fiakarany manodidina ny 1000 ariary lafarinina. Farafahakeliny io fijeriko azy faniry 300 isan-jato a. Eo miodikodina amin'ny 300 isan-jato moyenne moyenne fiakarandreo entanindreo. Nefa 10 volana zay vanim-potoana resantsika zay. De eo ara ny adevitra sy hitondrantsika an'le fanadihadiana sy famakafakana ny amin'ny hoe io zany vokatry ny fivoriana. Io zany ny farany miracle vita amin'ny fanjakana. Io zany ny farany mazimy vita amin'ny fanjakana satria nanao consultation izy, nanao concertation izy, niaraka tamin'ny importateur, niaraka tamin'ny grossiste, niaraka tamin'ny détaillant. Tsy nahavita mazina pidina prix le fitondram-panjakana. Fa ny prix teo aloha ary tany alalany ny ferana ny prix ny vidin'entana dia tsy vita ny napidina azy na nitazona n'iny farafahakeliny député Mambrabendrina hoe iny le tableau nalefatsika. Fa vao mainka nakariny le izy député Mambrabendrina. Fa na diadina moa no ataontsika eto. Taremarika no nresantsika teo a. Fa tafiditra ao anatin'ny adiaditsika koa la paikady sy politika sy fomba fiasa ary tanjony andraikitra ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra sahala am'izao. Fiainam-bahoaka andavanandro no lalaovina amin'ity vidina PPN ty faniry. Zany hoe ny sakafo hoanina maraitsy hariva tonga amin'ilay fitentsika hoe ny any ambilany ny vahoaka mihitsy ny resahana, ny any ambilany izay fototra maha olombelona ny olombelona. Ary lay any ambilany zay tenentsika foana fa tsy voakasika izay lazainy ty fitondram-panjakana ty fa asa nataony nandritra zay telo taona faran'izay. De raha iresaka vidina PPN tsika, asan'ny gouvernement ny resantsika, ministèran'ny fampiroboroboana ny indostrie sy ny varotra ary ny fanjifana. Zay ny dikany amin'ny teny fiteny malagasy.
ministera ny fampirobona ny indostria sy mivarotra ary ny fanjifana no mandray antanana mamoaka n'izao fepetra sy taremarika rehetra izao. Raha ny resaka momba n'izany vidim-piainany zany tsika teto hatramin'izay volana maromaro zay, raha ny resaka n'izany vidina PPN zay zany tsika, raha nandalina sy namakafaka ny taremarika avoaka n'izao tontolo zao na ny eto toerana ny any velany, mikasika ny arika reny Madagasikara, ny vola miditra amin'ny isam-batan'olona, ny tany fahantrana eto Madagasikara tsika, ny resaka n'izany tsika de sany lasitsika hoe miiba daholo ny zava-misy rehetra. Ary ny tenitsika hoe raha fiakaran'ny vidim-piainana ny resahana, anisan'ny vahaolana tsy maintsy ary tokony ho raisin'ny fitondram-panjakana ny fampiakarana ny fahafahavidin'ny vahoaka malagasy. Mahazo miezaka izy mampidina raharaha ny asany, mampidina ny vidim-piainana ho takatry ny vahoaka malagasy, fa ny fitondram-panjakana ihany nefa niala bala ary mbola miala bala hatramin'izao fotoana izao, ny amin'ny fitenenana hoe eran'izao tontolo izao angeny misy fiakarana vokatry ny Covid, natao fialany reny. Zao misy ny ady any Rosia sy Ukraine, de ny fitondram-panjakana nefa miezaka manadio tena amin'ny alalan'ny fanaliana izao fitangany vidim-piainana izao amin'ireny zava-misy ireny. De hoy isika hoe isika efa nyteny foana fa asan'ny fitondram-panjakana ihany koa no manondrotra ny fahefa-mividin'ny mpanjifa, ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy. Fa raha miara-miakatra ireo za tsy miteny hoe tsy misy ny fiatraikany, fa maivamaivana ny fiatraikany. De hoy aho teo hoe ministera fampiroboroboana ny indostria, anisany andraikitra io ministera io fa ny raha fampiroboroboana ny indostria, ary fampiroboroboana ny indostria zany de anisan'ny mifototra amin'ny lafin'ny toe-karena, anisan'ny andrasana eo amin'ny fampakarana izany lentan'ny toe-karena malagasy zany, satria samy mahalalitsika fa ny fananana indostria matanjaka, ny fampiasana vola matanjaka amin'ny lafin'ny indostria no anisan'ny lalana voalohany ahafahana mapakatra ny toe-karena amin'ny tany anankiray. Ka eto de takonana ilay andraikitra io ministera io anankiray, ilay fampiroboroboana ny indostria. Io ministera io rehefa laza mantsy faniry teo hoe niova le anarana sy ny sisa, fa nampiazakazaka n'ilay minisitra sy ny ekipa nitondra nanomboka tamin'ny volana aogositra lasa teo nitondra ministera, de lasa niezakazaka nitady an'ilay miracle hanery ny mpamokatra tany ambanivohitra. Zay ngenina le an-tany tsy tena hoe hijery zava-misy, fa nanao fampirarahana tamin'ny mpamokatra tany ambanivohitra apidina ny vidin'entana. Izay rehefa tena fehezina le resaka de lasa hoe manery ny mpamokatra, ny fampirarahan'ny mpamokatra mba hivarotra matiantoka. Zay le izy. De rehefa tsy nanjary zay fifampiresahany zay 5 volana teoriana, de miaiky ry zareo fa tsy tafidina le vidim-piainana. Miaiky ry zareo fa tsy tafidina ilay vidin'ny PPN. Ary zay ny dikan'io politika io. Fa raha ohatra ka ny baiko nomen'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany 3 andro hoe ampidino ny vidim-piainana, de efa miaiky resy zany manaiky resy ilay gouvernemanta, manaiky resy ilay ministera hoe tena tsy tafidina ilay izy, fa aleoa ferana ny farany ambony indrindra azo ivarotana ny entana. Tsy mitovy reo tsy mitovy reo. Ny fampidinana ny vidin'entana sy ny famerana ny fiakarany tsy ohatran'io fetra io. Io nefa ny nandraisan'ny fanjakana fepetra faran'izao. Zany hoe manaiky resy ilay ministera ny aminy hoe tsy tafidina mihitsy le vidin'entana e. Profo taremarika hitantsika tamin'ny tableau teo, izay nahitantsika hoy ato hoe rehefa tena tao kajakandrana maimaika, de nahitana hoe 300 ny fiakarana tao anatin'izay 5 volana zay, raha fampienana tao anatin'ny 3 andro, fampidinana tao anatin'ny 3 andro no baiko nomen'ilay filoham-pirenena. Zavatra vitsivitsy no azo tsoahana am'izay. Voalohany, tsy toteny ny baiko, na tsy realista amin'ny fanomezana baiko. Zany hoe tsy mahalala ny tena zava-misy ao anatin'ilay
rafitra ara-toekarena sy ara-tsosialy sy ny zava-misy tena iainan'ny mponina hatrany amin'ny tantsapamokatra mandra-patonga ty amin'ny mpanjara sy mimpanjifa tsy mahalala an'izay ataoko hoe mekanisma zay izay fikirakirana n'izay taremarika rehetrarehetra zay ilay mpanomeny baiko ilay filoam-pirenena zany ary lay mpandray ny baiko a de niezakazaka fotsiny nanao Senegal mahazo baiko mialatsiny am'le fitenenana fa avy eo a 5 volana teorina miaiky hoe hoy ateo hoe na tsy realista le baiko na tsy mahavita azy le mibaikona de tsy lay baiko nomena no nanomezana vahaolana hoe ampidino io raha mafy be tonga de prix midina e vidiny entana midina omena fa famerana an'ilay vidinentana tsy hiakatra tsony mihoatra noho zao nefa tao anatin'la 5 volana efa niakatra 300 isan-jato lasa fa ndrebirebena vahoaka fotsiny zavatra anankiray zay faharoa iverenako le resaka fampiroboroboana ny indostria teo takonana hoy inina takonana ilay andraikitra io ministera io izay tokony ampiroborobo ny indostria ny atao hoe mampiroborobo ny indostria faniry de manampy manome tantsoroka ny indostria efa mitsangana fa indrindra manamora ny fananganana vaovao tsy pahitoekarena fa zavatra faran'izay madinika zany fomba fijery zany satria izay le miroso makany amin'ny famoronana asa miroso makany amin'ny fanomezana asa ny vahoaka malagasy a miroso makany amin'ny fampiakarana ny fananany vahoaka malagasy vola any am-paosiny satria mandray vola izy rehefa miasa miroso makany amin'ny fampiakarana n'lay fahafahamvidy zany io natakininona vidinentana io ary miroso makany amin'ilay fifaninanana eo amin'ny lafiny ara-barotra sy ara-toekarena fifaninanana zay rehefa jerentsika ilay fepetrany raisin'ity ministera ty dia tena ny foanana tanteraka izay endrika fifaninanana eo amin'ny lafiny ara-barotra sy lafiny ara-toekarena zay eto Madagasikara de eo tsika mametra-panontaniana hoe miemotra any amin'ny firipolo taona raha tsika faniry ilay endrika fanalalahana amin'ny lafiny ara-barotra izay noeritreretina fa politika tokony aomby makany amin'ny fiarina eto Madagasikara iny mihitsy no sakanana tanteraka ny lalana zao rehefa tsy misy le fanalalahana tsy misy le fifaninanana araky ny tokony ho izy aradrarina sy araky ny tokony ho izy de ho hitantsika efa miandrotsika faniry resaka taremarika io resaka paikady io resaka politika io fa manomboka zao zany tsy misy intsony ilay fifaninanana lay concurrence eo amin'ny resaka varotra eto Madagasikara ary ilay famerana vidiny farany ambony na tiatsika na tsy tiatsika mino ava rehefa tsy nafy an'izay hatramin'izay fitondram-panjakana io tsy afaka anatena mihitsy tsika hoe hafe spéculation io fa io tsy famerana vidiny farany ambony zany io fa fisarihana ny mpivarotra ampiatra an'io vidinentana io satria efa ny fanjakana mametraka ny vidinentana zao iza tsony ny mpivarotra anaiky hivarotra ambaniny io andeha hifaninana amina endrika tsy azo hifaninanana intsony eo anatin'ilay izy kanefa fatatsika tsara fa ny fifehezana zany fifaninanana zany ho aradrariny sy ho sahazany zava-misy eto amin'ny firenena no ahafahana mampidina an'io vidinentana io inona tokoa moa no napakatra an'io zany angeny tokony tadiavin'ny fitondram-panjakana voalohany inona mapakatra an'io aloha tsy arirarira sy ailika makany amin'ny zava-misy niraisan'ny firenena eran'izao tontolo zao ny antony fa mila mandinika inona no napakatra an'io teto atoerana ary inona ny vahaolana tokony azony raisina teto atoerana ahafahana tsy miankin-doha amin'ny any velany de iverenako ihany le fampiroboroboana ny indostria teo ino moa zany mahakasika an'ity ministera ty de ino ny resahantsika fa ny sehatra asa hafa mbola misy ko ahafahana mife an'izany inflation na fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara izany de iresaka tsika hoe inona tokoa moa zany
no mahatonga an'ireo mpisehatra ara-toekaren'ireo tsy maintsy mapakatra an'io vidin'entana io de mahatonga ny vahoaka malagasy ho tsy atakatra n'lay vidin'entana zay iainana sy miatra eto Madagasikara intsony. Ndresahako teo ny resaka indostria, ndresahantsika vetivety iny fa mbola azo alalinina lava be iny tsy ampina parivo ny andro hatramin'ny rapitso ary tsika iresaka eto, indrindra raha iresaka amin'olona tena mpahay toekareny tsika. Ny tsika moa fa makafakana tsotra ny resahantsika, tsotra amintsika sady tsotra ho azo ny vahoaka malagasy. De hoy aho teo hoe inona moa zany ny tena mahatonga ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny toekarena tsy maintsy napakatra n'ireo vidin'entan'ireo. Ialantsika ny resaka spéculation zay hoy a anjara ny fanjakana koa no mifehan'izany. Fa averiko lafin'ny fifaninanana izay mifototra any amin'ny maso-karena, tsy misy olona hanaiky hivarotra maty antoka izany raha fiarina ny resahana. Kanefa veriko fa zay no nitetehan'ity fitondram-panjakana ity raha nanatona andreo le mpamboly tany ambanivolo rehetrarehetra tany ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement, fa tsy misy mpisehatra sy mpivarotra hanaiky hivarotra maty antoka izany. Tsy maintsy mijery ny maso-karenany izy. Ahoana raha ny fomba mpidinana amin'ny maso-karenany? Raha nampy, raha nome tantsoroka ny fitondram-panjakana, efa ely zany no efa azo natao. Fa inona zava-misy faniry? Vao maika ny zava-misy iainana eto Madagasikara, iainan'ireo mpandraharaha ireo, indrindra ny mpandraharaha malagasy, dia mampitombo tsy misy ohatr'izany ny maso-karena eo amin'ny fandraharahana zay ataony. Mampitombo ny maso-karena nge ty kolikoly etseroa amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny ambara tonga ndrafitra rehetrarehetra misy eto Madagasikara ty. Mampitombo ny maso-karena nge ity fomba fakana etra tsy ara-drariny. Eo zany ny fakana etra manaraka ny fotoana ara-dalàna. Fa eo lay ataontsika hoe redressement fiscal tsy misy farany ary tsy misy masotsivana ary tsy ara-drariny mihitsy. Betsaka amin'ny fitarainana voarain'le mpivarotra madinika reny any ambanivohitra sy any amin'ny toerana misy anay ihany. Fa tena tsy ara-drariny lay atao hoe redressement fiscal zay mandeha amin'izao fotoana izao, ary manokatra lalana ny fanjakana mihitsy no manery ankolaka ilay fomba fitakiana lehetra, manery ankolaka makany amin'ilay kolikoly izay nampivarotra izy ianao, nampandraharahara toekarena izy ianao, tsy hiditra faty-antoka mihitsy eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Izay le lazako hoe fa naninona ilay fitondram-panjakana ny tsy nifototra tamin'ilay ezaka fanomezana tantsoroka sy fampiroboroboana ara-baky teny ny sehatra fiariana teto Madagasikara. Ny fiariana efa misy io sy ny fiariana vao atsangana. Rehefa tsy nisy zay tantsoroko zay fa no mifanohitra am'izay rehefa manao mandinika ndreny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana reny adihevitra atao foana rehefa tonga reny vanim-potoana reny hoe aiza ny fitsinjovana an'ireo lay mpisehatra ara-toekaren'ireo izay fitsinjovana an'ireo tonga any amin'ny fitsinjovana ny mpanjifa rehefa avy eo. Fa tsy misy zany. De tonga am'izao tsika de le fanjakana rehefa avy eo ny gaga hoe fa maninona raha tsy mety midina le vidin'entana. De rehefa tsy tafidina le vidin'entana de ny fiakarany no ferany zareo. Tsy politika sahaza ny zava-misy ara-tsosialy sy ara-toekarena eto Madagasikara tsony zany famerana ny vidiny farany ambony zany. Araka ny teniko teo, fanjakana indray no lasa maka ny toeran'ny spéculateur faniry. Ny fanjakana indray no lasa mitarika ny mpivarotra sy mpisehatra ara-toekarena hapakatra ho any amin'ny 300 dimy volana teoriana ny vidin'entana. De araka le resaka teo hoe inona fotsiny zany ny zavatra nyresahana hatramin'izay mba tsy hitenenako hoe sokajin'olona vitsivitsy no sitraka sy nahazo tombony tao anatin'ny fotoana fohy tamin'ireny ataoko hoe fepetrany raisina maika ireny resaka simenitra teo. Zahay aloha tena ao anatin'ny fiarahamonina mampiasa simenitra amin'ny manodidina anay fa tsy nahita an'izany mihitsy, kanefa eny hoe misy le izy
le simentra le nylazaina fa le hoe vidina mora fa maheno kosa izahay fa misy sokajon'olona za tsy hiteny hoe vitsina maro fa misy sokajon'olona tsy ny mpanjifa zany tsy mivalala be mandry izay nahazo tombony manokana tamin'ny fisindreny tao anatin'ilay fotoana foy de zao a de ametra am'izay zany ny fitondram-panjakana hoe hiakatra 5 sy 3 alina vidiny simenitra de voapirofo angely resaka ny elanelany 3 alina sy ny 5 sy 3 alina 5 isaky ny lasaka iza zany ny mahazo tombony ao anatin'le izy ilay mpanjifa ve ilay vahoaka malagasy ve de tsy gagitsika raha ohatra ka tsy zarizary ny fiaina ny vahoaka malagasy miaina amina trano izay tsy sahaza ny maha-olombelona ny vahoaka malagasy de hoy faniry rehefa mijery an'le izy hoe ilay politika mihitsy a ny voalohany sady tandra metaka no tsy manaraka ny toetrandro no tsy manaraka ny lalàna raha mamaky an'lay ilay namoahana n'lay vaovaotsika omaly de milaza ihany izy hoe mifototra amin'ny lalàna 8 sy 4 aotra 20 le fepetra rehefa jerentsika nefa io lalàna io ao anatin'io lalàna io ange de milaza mihitsy hoe io lalàna io a de natao mba isin'ny fahalalahana sy ny fifaninanana aradrariny eo amin'ny varotra sy ny fiariana eto Madagasikara zany hoe natao hanamafy izay endrika fifaninanana eo amin'ny samy mpisehatra sy mpandrahara eo amin'ny arabarotra zany eto Madagasikara ny zava-misy nefa ilay famerana ny vidin'entana avy amin'ny fanjakana na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona de mifanohitra tanteraka amin'ny voalazan'io lalàna zay lazaina fa niangana io de ho hitantsika eo nytoyny hoe tena zay ve ny vahaolana hitany ty fitondram-panjakana ty ao anatin'le izy kanefa lay olana izay tena fototry ny tsy fahafahana mifehan'le izy zay averiko ihany fa midina ho azy io rehefa masoka renandreo mpandraharaha reo no midina sy asiana tantsoroka amin'ny fahafahamana tanteraka an'le izy de hoy tsika hoe lasa ny fanjakana ely teneniko hoe miverina ny amin'ny 40 taona lasa tany aloha tsika efa nidra zavy-manantany ny fanjakana zany zao lasa mametra ny fomba ino ty izy fanaovana fandraharahana mametra ny vidin'entana tsy mijery akory hoe takinina sy takinina le masokarena ary tsy gagitsika raha midina hatrany amin'ny vondrom-pahitra itsinja raha-pahefana zany endrika sadasada eo amin'ny fananganana orinasa sy fiariana izany fa na tiatsika na tsy tiatsika efa nresahana foana moa faniry ny resaka SMGD ny SMA sy ny sisa izay sadasada eo amin'ny lay endrim-pitantanana izay taratra zao fietsika asehon'ny gouvernemanta eo amin'ny fitantanana ny firenena izao mazava tsara zay fanazavana netiny député Mambrabendrina zay fa mbola mahakasika an'izay ihany a ny idirantsika ao anatin'lay adefitra de hoe ataontsika hoe vao heri-taona zay tsika zao volana aprily fa tany amin'ny volana février tamin'ny heri-taona tany hoany député Mambrabendrina satria ny fialana ino moa zany ataoko fitenin'ny tanora misy lizy fiteny mahitsy lizy ny fialalany sirikle fanjakana nanomboka taty amin'ny 20 sy 2 raiky amin'ny 20 sy 2 de ny hoe ny fisiny Covid-19 de samy natsiaro ny rehetra de ty misy publication nanamana iray ty tamin'ny février 2021 zay efa niakatra ny vidin'entana tamin'izay ity de mba nyraiso kely izy ty satria voalaza tao anatin'ity zany satria efa nisy fivoriana tany zany de hoe nivory ireo acteur formel momba ny vidin'ny PPN ka reto nitapaka tamin'ny vidin'entana zany de hoe nivalina farana dia 1750 ariary ny kilo jerentsika tamin'izany vao tamin'ny février 2021 io zany hoe 1750 ariary ny kilao ny vary eto atoerana dia 2400 ariary ny kilo tamin'izany tamin'ny février de ny menaka nafarana en vrac 5000 ariary ny litre siramamy nafarana 2800 ariary ny kilo
ary ny siramamy etoatoerana de 2600 ariary ny kilo, ny lafarinina 2400 ariary ho an'ny etoatoerana, ho an'ny nafarana zany, ary ho an'ny etoatoerana 2200 ariary ny kilo. Zany hoe tsy de mbola lasa lavitra le izy raha ho an'ny prix zay nresahantsika io. Fa rehefa tonga le fanjakana naka an'le andraikitra tam'le hoe alalan'le ministèren'ny industrie sy mivarotra sy mifantsifana de ny sambadidaka ny raharaha satria le ministra moa zany nieritreritrany hoe ainy le asa satria mpandraraha izy teo amin'ny tontolon'ny lafarinina, mpandraraha izy araky ny fahafantarany be sy ny maro azy, de nieritreritra ny rehetra kapokany io. Le filohan'ny repoblika koa nametraka am'izay hoe tena andraikitra mafiny tsy maintsy amahana ty vidin'ny PPN ty, de niazakazaka zavatra roa ny tonga de fantatry ny rehetra rehefa niresaka an'le ministra mivarotra am'izao fotoana zao de hoe ikarakara ny tatsaha ary tsy anao zay afaty antoka ny tatsaha. Ary faharoa de hoe ny référence ana prix ana menaka de miainga avy amin'ny ita, le ita io mpamokatra menaka any Tomasina. Fa ity zany rehefa mijery an'ity menaka ty tsika de tsy nyresahan'le ministère ntsony hoe le ita ve io, ka raha miresaka ita tsika de karaza menaka telo mivokarin'le ita: hina, raja ary lafatra. Ka ity menaka resahan'ity zany ve mbola le menaka vokarin'ny ita any Tomasina zay monopoliser amin'ny famokarana menaka eto Madagasikara. Zay ny fanontaniana apetratsika, fa tsy napetraka mazava tsara tsony le izy, fa de vidin'ny menaka eto atoerana, vidin'ny menaka mandry kaste, zany resahanao anatin'izany. De apetratsika le fanontaniana, efa tsy manan-kery ve le adevitra ny amin'ny hoe référence ana prix an'ny tany raisina. Zany mbola zavatra manahirana zany a. Ary io efa nitondran'olona fanamarina hoe fa maninona monopoliser, zany nge nanenjehana an'le Matomar Karavalymanina tamin'ny 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e. Hoe monopoliser ny Tikoal tamin'izany resaka menaka. Fa ity rehefa tena mijery amin'ny Mahajanga mba misy te hamokatra menaka, any ivelany ihany fantako fa misy karana amin'ny Maurice te hiditra eto ary mpifanina tamin'izany ita zany. Fa tsy mety tafiditra eto. Fa de ny ita manao zay tiany atao, mitarika pipeline na misy fofona any Tomasina, efa niresahan'ny député Roland Ratsiraka fa eo iny le ita. De izany manao menaka azy eo na inaly izy na raja na lafatra. Fa teto zany tsy nametraka tsony le fanjakana. De zao mahavariana antsika anatin'izay adevitra zay député Mambra Bendrinany amin'le hoe prix plafond. Ny amin'ny apetraka le fanjakana na hoe plafonnement ana prix zany. Zany plafonnement ana prix zany nge de à l'avantage ny importateur ane zany e, fa tsy ny consommateur. Zany hoe manome tombony ho an'ny mpanafatra entany zany fa tsy ho an'ny mpanjifa. Satria mametraka an'le plafonnement ana prix ny hoe eto mifarany ambony. Dikan'izay zany tsy hiditra perta mihitsy ary tsy varotra anatin'ny maso-karena mihitsy ny importateur. Fa ny mpanjifa no tsy maintsy mifafankihoana am'izay vidiny rehetrarehetra eo. Omalinge mbola misy menaka 8500 ariary ny litre e, soja. Fa vao mivoaka ty adevitry 9500 ariary, nefa mbola tsy appliqué izy fa milatsinainy vao appliqué. Dikan'izay ny teny député Mambra Bendrina teo, misy spéculation miainga avy any amin'le fitondram-panjakana izy. De zao ny zavatra resahantsika manoloana an'izay député Mambra Bendrina. Fa naninona ny fanjakana tsy afaka nikarika prix plancher. Zany prix plancher zany de hoe ahoana tsy ahafatin'ny importateur nefa ihany koa tsy avoadona ny consommateur. Sady tsy mamono ny reniny, tsy mamono ny zanany. Dikan'izay mahazo tombo ny importateur fa afaka mividiny amin'ny vidiny tokony zakany ny mpanjifa. Zay le prix plancher. De naninona ny fanjakana tsy nahita an'izay fa nanavitra ny importateur ny nataony tato anatin'le plafonnement na prix plafond. Satria izy moa mivory miaraka tamin'ny importateur, de zao ny importateur tsy maintsy mijery hoe satria reo mpandraraha tsy azotsika vonoana reo. Fa ny consommateur amin'ny mpanjifa ve zany ny azo vonoana? Tsy normal zany a. Ny importateur ane vitsy ary nareo nefa namona le importateur satria ny fanjakana hoy isika niditra tamin'ny asan'ny importateur tamin'ny arana fanafarana vary, fanafarana siramamy, fanafarana simenitra. De efa may ambondrina, may endom-boanjo,
kenda mivomangana sesiky ny tanany le fanjakana satria tsy nahavitana ame vaolona ho an'le malagasy de mivorina le importateur ka samy mpandrarano mitondra ka de plafonnement ana prix ny vaolana hita fa tsy nieritreritra hoe ahoana nafahatsika mikaroka prix plancher de manao fixation ana prix ohatra ka hoe tsy maintsy mitsinjy vaoka satria fanjakana tsy mamono vahoaka misy eto zany prix plafond zany any de zao hoe prix maximum zany exigé par l'état io hitatsika io de akany lalàna 2018-020 zay raha sy diso député Mambrabendrina de hoe mifaizana hiarany lalàna zay a mihoatra amin'io le teo arambanin'io ianao ndray mampiakatra ambonin'io de inona ary zany so de mifanjakana ary niarany lalàna incompétent le ministre défaillant le ministère sy ny gouvernement de manaiky an'izany ve le filoham-pirenena manaiky an'izao ve le filoham-pirenena député Mambrabendrina ny prix plafond resahany eto ange de zao hoe any amy grande surface tompoko no misy an'izany ka io na ataonao 9500 ariary ary ny litre zaka ny grande surface misy 12000 ariary nge any ny olore ny spécial any misy efa mihoatra an'izany ny vary amy sasiany efa misy oatra an'izany fa ahoana le prix any amin'ny épicerie tompoko ka ahoana tsy nahafahan'ny fanjakana nanao fixation na prix na nanao blocage na prix ahafahana mametraka vidiny zakany mpanjifa na le consommateur fa le importateur an'izany jerevan'le fanjakana jeu de mots io zay le hoe ao anatin'ilay film mampime sy le zavatra tsy makaiza akory ny resahany député Mambrabendrina teo fa kilalao tena ny nampiasaina de mamato tena tsikelikely le fanjakana satria nieritreritra fa hoe Superman na manana miracle mahita magie mpandrara kapokan'io fa tsy navitana manininna le fanjakana iverenatsika ty comparaison ana prix ty novembre 2021 nafahatsika anakan'ity prix ty de jerevantsika am'izao aloha le anankiray le tonga de le taty am'le novembre 2 niraisina lalaina raha tsy madiso zao manko le prix niraisiny le fanjakana tamin'ny vidiny entana io izy io 2018 tonga teo nareo menaka 4000 ariary ny litre 2022 tsika zao menaka 11000 ariary ny litre 100% mahery 100% mahery 2018 ny fotsimbary 400 ariary ny kapoka am'izao fotoana zao ny fotsimbary 400 ariary ny kapoka ny atody 2018 300 ariary ny ray fa misy atody 700 ariary tsy analamangy eto ny resantsika mbola misy atody 700 eto analamanga am'izao tsy miresaka tsony mofo dopaintsika io le sanganasanareo am'izao fotoana zao le fitondrana am'izao fotoana zao de tikan'izay zany le fitondram-panjakana zany lefa miresaka azy ianao de ozy satria zao manko le communication omaly député Mambrabendrina de vokatry ny crise iraisam-pirenena ono niady any Ukraine fa reto ve olona misaina sa tsy misaina le crise any ary fanjakana vo ia 40 jours zay niady ny Ukraine sy Russie fa ianao tonga teo tamin'ny mois de septembre 2021 milaza fa mametra prix de nilazainay fa crise ny covid-19 lisy fa tsy maintsy amboarina le prix de zao ndray ary tany le prix de fa niakatra de zao ndray milaza ianao fa crise iraisam-pirenena à peine na un mois et 5 jours zay le crise en Ukraine sy Russie de tianao maro tena le fanjakana de inona nataony député Mambrabendrina misy manao publication hoe ny rayon rehetra any amina grande surface any an-dafy tsy ahitana menaka tsy ahitana lafarinina de hoe io koa ny crise iraisam-pirenena non tsy mitovy misy vary eto toerana fa ianao tsy manome famokarana ny teneny député Mambrabendrina teo tsy manana vision ao anatin'lay velorano le filoham-pirenena jerevo ny page-ny mix na ministère ny industrie ny commerce de la consommation fa hoe araky ny velorano ny filoha mampiroborobo ny industrie fa aiza le industrialisation ataon'le gouvernement am'izao fotoana zao pays à vocation agricole tsika fa ianao tsy mamokatra ny tatsara au contraire pote sy vonono le fanjakana am'izao fotoana zao ary le izy de sao na le légume arange miakatra député Mambrabendrina le ciment ampidirinareo eto efa tam'izany nareo nampiakatra amin'ny vidiny le ciment 30 000 ariary zao ampiakarinareo 39 000 ariary le izy ny gaz tsika de manaiky
fe andro isy manana problema na gazy am'izao fotoana zao famatsiana gazy zay anisan'ny pays exportateur sy anisany mamokatra ihany ko zany gazy zany de zay ny antony lazaitsika am'le hoe le izy le fanjakana mihitsy manakorotana ao anatin'le adevitra fa raha ty lazainy ty zany de tsy mahavaolana ary io raha tokony izy amin'io misaoty le ministre ny varotra raha tokony izy amin'io misaoty io satria tsy solution io ary tsy hoe ho ananala mangarery ihany fa hoany Madagasikara raha manontolo tsika ngefa manomboka mahita efa nentina teto any akasakasa 1500 ariary ny kapoka ny vary na azotsika vaovao zany ny any dego ohatra iny na kapoka ny vary fa hoana ihany ny eto ny jerevana satria matahotra an'le explosion sociale sao de mihetsika mivoaka na Antananarivo de eto aloha tapeno aloha asivy pomady aloha ary raha misy lavabolava eto de tsetsemo aloha sao de eto metika ka misy lavaka maro samihafa eto ka anahirina atsika satria matahotra an'le fihetseham-bahoaka mafy fadiran'ovana le fitondram-panjakana de plafonnement ana prix ny hitany zay ala avantage ny importateur fa tsy mitondra avantage ho an'ny consommateur de tsy mahita izy hoe tokony misy prix plancher eny minimum ana prix ny tokony apetratsika de tsy tafakatra le prix am'izay fotoana zay satria mividy ny farany ambany no mitondra azy fa tsika koa efa mitondra vaolana teto vao io etra io fa be loatra ny redressement online areo amin'ny mpandrarana omeo tena oxygène kely le asan'ny fandrarana de mba memora kely nareo ao anatin'lay etra zay be loatra satria mikaroka vola etseroa le fitondram-panjakana député Mamira Bendrina fa naizany naty zany aloha de fa ion le gouvernement alohan'ny hidirantsika amin'ny adevitra fa raha misy anampiny député am'izay za te anamafy kely an'lay politika ara-toekarena sy ara-piarina zay tsy hain'le gouvernementa mihitsy angamba ny fototra iangana ao anatin'le izy nefa tsotra be la notion hoy ateo hoe ininy fanjakana takonana sy tsy resahana lay industrialisation na lay fampiroboroboana ny indostrie de voalazanao teo faniry na verimberinao teo ny zava-misy iainana sy ny fomba fisehon'lay importation izay paikady roa mifanohitra reo mifanohitra reo satria ny importation na tiatsika na tsy tiatsika de mamono ny toekaraina anatiny araka nyvoalazanao teo ny importateur no mety hoe mahazo tombony ao anatin'le izy fa ny tena vokatra lavitra ezaka ao anatin'le izy de ny vokatra vahiny no mahazo tombony ny vokatra vahiny no voajifa ao anatin'le izy dikan'izay amin'ny lafiny anankiray amin'ny lafiny ara-bola mivoaka ivelany Madagasikara ny vola zay efa mba kely ananan'ny mpanjifa malagasy de hoy aho hoe fa maninona raha ny takonana foana ilay anjara asan'io ministère io anankiray de ilay industrialisation ilay fampiroboroboana ny indostrie na nytao zava-bavety angamba izay filaza zay fiteny malagasy faniry fony mbola tany an-tsekoly taloha tao zava-bavety maninona ny takonana foana io maninona tsy anaovana ezaka raha mafy be ny fitondram-panjakana azo atao anatin'ny volana vitsivitsy ny ezaka manokana atao am'izany zavatra zany izany hoe le toekarena anatiny eto Madagasikara no ampiroboroboana fa andingana lavitra be ao anatin'lay kady sy lay fanadiadiana fa rehefa tsy mivoaka ange ny vola tsika eto Madagasikara mazava ho azy fa mitombo sanda eto an-toerana ary mifamelona eto an-toerana isika lay malagasy mihitsy no lasa mifamelona ilay seharim-piarina anatiny mihitsy no mifamelona amin'ny samy malagasy fa maninona io nitakonana foana sa misy ataoko hoe andihana mpandrahara misehatra amin'io io fanafarana entana avy any velany io omena tombony manokana amin'io zavatra io fa raha izay kosa ny zavatra misy de tena tsy azo ekena fantatsika efa misy zany aloha tonga de tsorona mivatana le izy faniry fa hoe atraiza
atraiza zany ny fitsinjovana an'le vahoaka araka ny tenin'ny fanira zafy manatany teo hoe lasa tsy lay vahoaka no hitadiavana tombony no omena tombony tsy tombony ho an'ilay mpanjifa averiko foana mpanjifa tsinona mira vahoaka no tadiavina fa lasa tombony amin'ilay ampahana mpandrara zay misehatra makany amin'ny fanafarana entana ka angamba ijanona kely ijanonantsika amin'iny a mbola toizatsika iny a fiainana andavanandro vahoaka iny fa ho an'ny fotoanandroany fotsiny satria efa mandeha ny ora de ajanontsika hatreo iny fa manaitra kely fotsiny ifaniry ao anatin'ilay fanambarana omaly de hoe niaona tamin'ny mpandrara ny ministera taloha nandraisana le fanapaha-kevitra ao anatin'ilay lalàna 8 ohatra 20 de misy rafitra anankiray mipetraka zay andeha ho amarintsika kely ndeha ho arahantsika akaiky hoe tamitsangana ve io fa rehefa misy ny fepetra tsy maintsy raisina misy ny atao hoe conseil de la concurrence napetraka io lalàna io ohatrany tsy voatonona mihitsy io a tao anatin'ilay fandraisana an'le fepetra de manaiky an'izay fotsiny tsika rehetrarehetra atao anatiny rehefa avy eo fa mila mandinika an'le lalàna tsy lalàna zay lazaina fa ifotoran'le fanapaha-kevitra tsika de mijery hoe tena voalohany indrindra manara-dalàna tsara ve ty zavatra ty raha izy faharoa tena mitsinjo ny vahoaka marina ve ty zavatra ty fanira zafy manatany le teny gasy zany zao no mivadika misy député membre Bendrina zany satria rehefa vakitsika zany le izy am'izao zany de hoe nidina 39 000 ariary ny ciment izay a 32 000 ariary teo aloha de nidina 9 500 ariary ny litra menaka litatry menaka rehefa 8 500 ariary teo aloha zay zany metimety kokoa an'le fitondram-panjakana zany ngamba mienoeno kokoa an'le feo an'le izy satria tena mifamadika misy le izy a tsy arak'izay nieritreretina misy le izy tena hafahafa mihitsy le fanapaha-kevitra inona ary alohan'ny nandraisana an'io ve le ministry ny varotra de nandeha nyresaka tamin'ny premier ministre de niresaka tamin'ny front république hoe ho avoakako ty a ity ny everina efa ho hitanay a de manaiky an'io ve le prime ministre sy lay filoham-pirenena satria le filoham-pirenena nametraka an'le hoe tsy maintsy midiny io fa efa tena mihinantsy fina n'le vahoaka mila valin'ny filoham-pirenena zay raha ohatra izy ka manaiky na tsy manaiky am'izao a famerana ny vidinentan'izao hiteraka spéculation io eo amin'ny tontolon'ny tsena fa ho hitantsika eo amin'ny fivoaran-draharaha ka ity adevitra faharoa mamarina ny adevitra ity député membre Bendrina nitohatra mamitipitina an'le adevitra nitao iaho satria tonga any am'ilay adevitra zay ty tsika idirany ty mahakasika indrindra lay gouvernement tatarihan'lay prime ministre lehibe any gouvernement de aleo enotsika aloha ny faneho-kevitra Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Kongo Brunel Larazafy Tsiandrofa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena mahakasika indrindra ny fihetsiky ny prime ministre sy ny zava-misy ato amin'ny firenena am'izao fotoana zao tsy isika tsony no miteny tsy itsika tsony no misolo vava amin'ny vahoaka fa mpisolo vava amin'ny vahoaka zay miara-dia amin'ny fitondrana no maneho an'ity hevitra ity de miverina maneho hevitra indray zay sy député membre Bendrina rehefa avy eo namana teknisiana tazo manapetaka tamin'izany no hoe ady mikolikoly iady mikolikoly fa malaky teny androany zatsy mbola maharegny an'le prime ministre zay chef du gouvernement chef de l'administration tsy magnano rappel à l'ordre mais ça suffit ajanony ty kolikoly ty mais c'est trop ndre tamin'ny SVM tsy mbola mafy kolikoly ohatran'izao eny ary député membre Bendrina ataotsika inona maraparanana ny adevitra hoetitsika rehefa tena enona le izy a kolokolo ny resahana tamin'iny fa misy azotsika raisina hoe ny premier ministre chef de l'administration de lasa miverina anaty adevitra hoe hay ve misy olom-bavim-bahoaka ohatran'izany mahafantatra ny zava-misy fa feno kolokolo ty fanjakana ty fa fanjakana zay tsy metimety an'izany de averintsika député membre Bendrina fa fotoka FDB telo ny orenany fitondram-panjakana dia ny bonne gouvernance état de droit sy ny lutte anti-corruption ka raha miteny le solombavam-bahoaka hoe feno kolikoly voadingana zany lay a fahatelo ny resantsika la état de droit
de anjarandrehetra mahita misy anjamy ve eto ny état de droit de mibase am'ireo lalàna samy hafa hatrany zolombelona sy hierarchiana texte tietoarany décret mamono ny constitutionko zay le ngely izy ny bonne gouvernance aloha zao prianetana resantsika zao député Mamirabe indriny tsy afahana amin'ny teny tsony misy bonne gouvernance eto Madagasikara député za ingefa ny rehefa nyteny fa tsy vitsy ireo solombavam-bahoaka ho nivony anteny miera-pirenena zay efa fantatray tsara fa miombokevitra aminay solombavam-bahoaka nanao an'ilay fanambarana miantso ho amin'ny fitsipaham-pitokisana ny lehibe ny gouvernement iny mitovy hevitra aminay tsy vitsy mipoitra tsy kelikely izy zao satria tsy ilao zany tena solombavam-bahoaka mahalala ny tokony ataony sy mahalala ny fiainan'ny vahoaka eo ambany fiadidiny ao amin'ny farim-pifidianana nahalany azy ao anivony eo anteny miera-pirenena io manam-pirofo reny fa marina ary mitombona ny fehi-kevitra hitanay avy amin'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ka nahatonga anay nanao any antso fanasana ny solombavam-bahoaka naman'iny ary mbola mitohy zany antso fanasana zany fa samy miara-mahita tsika izao fa mitombona ary marina ny zavatra nyresahanay ary tonga ny fotoana averinay foana fa mbola anatin'ny fotoana mbola ahafahana miala nenina eo am'izany endrika zany tsika izao solombavam-bahoaka ao anatin'ilay endrika maro anisa ezahana tazonina eo amin'ny anteny miera-pirenena iny ny teny teo iny amin'ny lafiny anankiray ny fomba fandraisany sasany azy indrindra ny namany any anatin'ny iny te izy vondrona misy azy any sy ny ankolafy de hoe mpamadika rehefa manakina fitondrana fa samy mahalala angetsika efa nihira zafa manatany fa eo amin'ny fitantanana raha tena mpitantana tsara ianao ary raha tentana mpitantana mahay ianao de amin'ny alalan'ny tombanezaka ivoahan'ny zava-misy ny mety sy ny tsy mety isian'ny fanakianana zay le ataon'ny ankizy hoe mahazaka kina ary afahana manatsara zavatra ka za mahita hoe tombony ihany koa nefa tokony ho tombony mihitsy ho an'ny ekipa fitondram-panjakana ny fananana solombavam-bahoaka fananana élément ao anatin'ilay ankolafy izay manana fomba fijery tena manakaiky ny tena izy ohatran'izay fa rehefa tsy mety aminao no hoe ny mpanohitra no milaza le izy efa nareo saminareo zao no mahita le izy aitsio ny dira mbola afaka manitsy rehefa tsy zany de efa miombokevitra efa misy maromaro ny miombokevitra ao anatin'ilay izy ka mazava be iny miainga avy amina fahady sompanantenana koa nefa raha ny fanazavana rehefa tena noenona tsara iny kabary ny solombavam-bahoaka voavidy tany kongo iny miainga avy amina fahady sompanantenana na tiatsika na tsy tiatsika ny resaka politika eto Madagasikara dia azo lazaina hoe tsy afaka ny finamanana tsy afaka ny fijerena tavan'olona fa tsy mifototra amina foto-kevitra fotsiny ka rehefa hoy izy teo hoe mba nananteny izy fa noho ny fiheverany fanamanakaiky ny filoham-pirenena noho ny fiheverany fa tsy lavitra an'ilay mpitondra ny firenena izy no nahasainina ny metoky ny vahoaka any amin'ny farim-piadidina misy azy efa tsy nitranga ny zavatra nampanantena iny tratra ny fahadisom-panantenana izy ary tsy adiniko mihitsy ny resaka ndray mandeha nande hoe ny zava misy any kongo ange ny fotodrafitrasa anisan'ny azo lazaina hoe lehibe misy any de mbola tamin'ny andro ny fitondrana ravalomanana nisy farany tena hoe ezaka hita maso significatif ao iny fiteny frantsay fa nytaoriany zay de iny izy solombavam-bahoaka sy ny vahoaka ny kongo sy ny tantara tateoriana zay tsy azo fafana no milaza azy de hoy aho hoe
tsy gaga itsony sika raha ohatra ka izao ny zava-misy amin'ny lafiny rehetra misehatra rehetra eto Madagasikara fa de ho avy tsy ho ela moa ny fivoriany anteny miera-pirenena afaka ray volana katroka dia hiditra ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ty ary mbola anterinay ny antso sy ny fanasana andreo solombavam-bahoaka namana ny ara-irona ny amin'ny fijerena zay mahasoko tsaratsara kokoa ho an'ny vahoaka malagasy fanira zafy-manantany eny ary mamaraparantsika depute Mamira Bemindrina fa miezaka iantsika mizara ny vaovao zany fa dia midina andalambe zany ny mpianatra etsy amin'ny ENS Ampefilo Andavamamba ary dia voasakana moa ny lalana misy ihany koa ny dorpnus ny iny izy eo amin'ny arabe eo fa de fitakina ny bourse sy ny équipement efa bolana mbola tsy voalo député Mamira Bemindrina de zay ngamba no anararota kely ny amin'izay mety ho fomba fijeriny député Mamira Bemindrina alohan'ny idiran-drina Rabe Mananjara ny amin'ny fitakina etsero naiza zany eto Madagasikara am'izao fotoana zao dia miseho lany zay grève zay saika isan'andro ary dia tsy manana vahaolana am'zany le fanjakana ny eto amintsika moa zany na de efa tsy mahomby mamaha vahaolana ary le tompona ndraikitra hita mibaribary zany eto anivo ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na ny eo anivon'ireo fahasalamana sy ireo ministera rehetrarehetra zay hitrangana olana dia voamaika zany manamafy ny fitazomana an'le ministra eo anivon'izay mampikambana azy eo gouvernement zay député Mamira Bemindrina ataontsika hoe tsy indraimbava fa ny azo ambara mahakasika izay io fitakina isan-karazany eto Madagasikara am'izao fotoana zao eto Madagasikara mihitsy hoy satria zay efa saika manerana ny faritany rehetra sy ny faritra rehetra no isin'izany endrika fitakina zany sy amin'ny sehatra sy ny sampandrara maro tsy zahatra vaovao vao zao io fantatsika zany efa antaonany nanomboka nisy an'io no amafisiny olana teo amin'ny zava-nisy sy ny krizy lalovan'ny firenena izay mitarika ihany koa antsika makany amin'ilay fitakina ny mangarahara amin'ny seha-pahasalamana teo amin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid fitakina voly tsy fitakina voly ero ary ireo voly reo tsy hoe mangataka mba omeo fa ireo voly reo karama tampikarama vatsym-pianarana efa tonga amin'ilay fampandehanan-draharaha andavanandro izay efa fanaon'ny fanjakana ampolo taona maro fa ity fanjakana am'izao ty no tsy mety mahavahan'le olana ny amin'ny fandoavana an'izy ireo ara-potoana tsy hiteny mihitsy hoe tsy misy ny sorabola tsy hiteny mihitsy hoe tsy misy ny vola ary ny fitondram-panjakana nge rehefa mba miteny momba an'io de manamafy foana hoe tsy mivolany tsy misy fa avy eo nefa arirarira amin'ny zavatra isan-karazany lasa lamody moa tatoato le fomba fiteny hoe digitalisation hipoketra sy ny sisa carte arirarira amin'iny ailika zay le fomba mahazatra pratika mahazatra nyty fitondram-panjakana ty ailika amina zavatra sala am'izay ilay tsy fahafahana mandohan'le izy inona nefa ny tena antony tsy hahafahana mandohan'le izy voalohany indrindra ary farany indrindra tsy azo lavina fa ny tsy fisin'ny vola fanira raha misy ny vola na aloha io fa hoe nakaiza le vola hoy ateo hoe fanjakana miteny hoe misy le vola ny sorabola hitatsika any amin'ny teti-bola fa misy le vola fa rehefa tsy aloha le vola tsy misy zany le vola zay marina de nakaiza zany le vola voahodina makaiza le vola fa arirarira fotsiny le vahoaka arirarira fotsiny reo olona mitaky ny zony reo mitaky ny vidina tsy vidika tsy mbohany reo mitaky ny vatsom-pianarana nampanatenaina azy reo tsika moa fa nyteny foana hoe ty fanjakany ty nge fa en cessation de paiement raha resaka hoe charge fixe sy sandan'ny asa natao teto anivon'ny firenena ny resahana en cessation de paiement kanefa rehefa jerentsika ny lafin'ny teknika amin'ny fomba fitatahana teti-bola de mametra-panotanitsika tsika nge vao volana avril zao vao avy niala volana marsa zany hoe vao manomboka mampiatra ny teti-vola amin'ny taona 2024 sy 2025
de efa en cessation de paiement sady efa tsisy vola mbola izy ty volana septembre sy décembre ny telo volana faefatra mafy indrindra eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana nefa tsika voaty amin'ny telo volana voalohany de efa miitsoka ny mpitantana ny firenena eo amin'ny lafiny fampiasam-bola eo amin'ny lafiny famoaham-bola eo amin'ny lafiny fandoavana zay tokony aloha averiko fa tsy subvention exceptionnel no angatahandreo olona reo tsy fanampiana manokana fotsiny no angatahandreo olona reo fa zo tambikarama karama vatsom-pianarana efa niekena fa ho aloha ary efa voasoratra any anatin'ny tetibola rehetrarehetra any de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa inona marina no ataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao raha nyresaka tsika tamin'ny herinandro a teto resaka ny ACM sy ny sisa nampiasa ny teny hoe bankropitra tsika fa tsy ireny sampandrara sy orinasa tantana amin'ny fanjakana ireny fotsiny ny tena tratran'izay mahabankropitra zay fa ilay fanjakana ny akapobe mihitsy averiko amaranako ny fomba fijeriko a ilay hoe telo volana voalohany tsika de efa tsy afaka mapiatra ilay lalàna amin'ny fentetebolam-panjakana araka ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana le ministera mihitsy ny tokony ho akatona ministera tompony zany andraikitra ny fitantanam-bola zany raha izany fanira eny ary amarantsika député Mamy Rabendrina de hitondrandray ny fisaorana ho an'ny mpijery sy ny mpiano tamin'ity maraina ity mbola ho avy orina tena marana azy fa ho anao kosa indray zany ho any am'ireo zay niaraka tamintsika de hoe hoe manana ny teny zay atolotra ny mpijery ianao mpiano antsika izay manerina izao tontolo izao mankasitraka atsika indray nanaraka nyity fandaharana izay lasa fiainantsika andavanandro ty androany mino afa nahafahantsika namantatra bebe kokoa ny zava-misy satria niarana andalina tsika tsy zay ihany mamakafaka fa ianareo koa milaza ny hevitra reo tamin'ny alalan'ny afatra zay alefanareo ao anatin'ny fandaharana ao amin'ny Facebook amin'ny tambajotra de niaraka namakafaka tsika tantara mitoy ny fiainam-pirenena ary tsy maintsy mifototra amin'ny lafin'ny politika miomanytsika ao amin'ny fanatsarana n'izany fitantanana ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny zany ary ny tanjotsika de mba ny amerina ny Madagasikara am'izay lalana tena sahaza azy makany amin'ny fampandroana sahaza ny vahoaka malagasy fa hoy ateo hoe ilay fiainana sy ilay asina olombelona ny vahoaka malagasy mihitsy hoe voahitsaka hatrany atapon-doha amin'ny alalan'izao tsy fahaizana mitantana ny firenena izao samita in'Andriamanitra de hitafa sy hidinika ary eona tsy ho ela indray misaotra tompoko fiain'ny fankasitrahantsika ho an'ny solomam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Anambohidratrimo Mamy Rabendrina niaraka tamintsika teo tamin'izay fitondrana ny vaovao ny fanadiadiana ary ny lafimpanazavana amin'izay tena ho ampahafantarina ho fantatry ny rehetra izay ao anatin'izao fotoana ny miara-manonja izay mihitsy le foto-kevitra hijeron'ny miara-manonja hiresaka ary hiteny ny zava-misy eto amin'ny firenena ary ampahafantatra antsika ny fivoarany vaovao rehetra eny amin'ny ambaratonga mpiara-monina sy ny ambaratonga ny rafitra rehetrarehetra eny mba ho fantatry ny rehetra ny zava-misy tena maizina ny lalana ho amin'ny Madagasikara ary tsapa zany de hoe isan'andro ny fikorotanany amin'ny endriny samihafa no miseho de zany nefa vokatry ny zavatra ataony fitondram-panjakana izany eny ary efa eto akaiketo Rina Rabe Mananjara manokatra de manakatona kanefa na izany aza ny desera mety tsy androany ny desera etiny Rina amintsika eo fa hitondra vaovao samihafa ihany Rina am'izay mety horesana tsika moa mbola miezaka mahazo ny vaovao momba an'ilay filakevitra ministra manokana omaly ohatrany tsy mahita communiqué tsika nefa misy vaovao hoe nivon'ny institution zany tiatsika ho fantarina zay fa mbola miandry an'izay tsika mbola mipiaraka an'izay tsika alohan'ny resahantsika eto Rina ho hitatsika eo ihany le izy mety ratsy tratratsika zao mino tsika fa tsy tratratsika de hoe tsika rapito zay vaovao zay satria zay le izy mandeha ny fivoriny etseroa mandeha ihany koa ny adevitra ao anatin'le hoe efa vaky ny sambo ndao Rina
efa vaka ny sambo iarahantsika mahity izy io ary raha hoe fitondrana anankiray izay ao anatin'ny hoe miady trano ahoana moa no anatenana hoe fampandrosoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy afaka ny androso mihitsy amin'ny firenena anankiray raha ohatra ka misy ny ao anatiny ao aza tsy mandeha amin'izay laoniny ka ahoana moa no ahafahana hoe miregle ny atsy miregle ny aroa ahoana ny resaka vola makaiza ny vola mandeha makaiza sinsisa resaka vola fitakina raha oviana zany no mba hoe hiratra ny masoandro lay amin'ny malagasy tsy maintsy makany fikaonandoam-pirenena io na tiana na tsy tiana fa tsy vaovao anatin'ny ray andro na 3 andro ity olana iainany malagasy ity izay no masaka tamin'ity fotoana ity saorany ianao nandratra amin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko. Ifany tsy maintsy nandifa